amin'Andriamanitra satria mety nisy fotoana mivoaka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra tsika dia androany amin'izao fotoana izao ndao hiverina indray amin'ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka Jesosy atolotra anao amin'ny fiainako Andriamanitra. Alleluia, ny fanapahan-kevitra atolotra anao Andriamanitra. Nifonako Andriamanitra ny fotoana nivoahako tamin'ny fanapahan-kevitra ao Andriamanitra ka niverako fa mety ny zavatra ehetrehetiko tokony atao anao fa androany Jesosy dia anaiky indray Andriamanitra hiverina amin'ny fanatrehanao satria Andriamanitra ianao ilay fofinainy ianao ilay rivotra iainako izay averinany amin'ny jaona toko faharoapolo Andriamanitra ilay fofinaina dia mifany masina. Alleluia, ilay rivotra tokony iainanay Andriamanitra dia ianao, ilay famelombelomana ny fiainanay Andriamanitra dia ianao, ilay fananganana ny fiainanay Jesosy dia ianao iry ihany Andriamanitra. Amin'ny fotoana rehetra Jesosy dia tehirizy izay eo an-tongotra mandrakariva. Ok izay ahifidy ny anjaratsara tahaka ny Maria toetra eo an-tongotro ny Tompo amin'ny fotoana rehetra. Tsy mainka ianao ny asa fa mainka Andriamanitra hikavana aminao amin'ny fotoana rehetra Jesosy eo satria tsisy ankoatranao Andriamanitra. Lay rivotry ainako ianao rery Jesosy ary mandrakizay dia ianao zany. Lay rivotry ainako fanatrehanao fanatrehanao velona mikio ny hanao ayany io ny anino ayany ianao Jesosy ny anino ayany reo teninao Jesosy reo teninao to mitena mikio indro ao Jesosy indro milanao mafianto fa very zahay Jesosy raha va tsy eo ianao lay rivotra iainako ty ianao Jesosy. Alleluia. Lay rivotra iainako fa tsy rehetra iaraka hiran'izany Jesosy ianao lay rivotra iainako. Lay rivotra iainako fanatrehanao fanatrehanao velona mikio ny anino ayany Jesosy ny anino ayany ianao Jesosy le anina le fahavelomana mandrakizay ny anino ayany teninao reo teninao to mitena mikio indro milanao mafiauto very
anao mafiato ny amiko ny ao anatiko rehetra Andriamanitra mila anao very very ao ratsy eo ianao Jesosy eo very zahay tompo raha vao tsy eo ianao very ao ratsy eo ianao alleluia raha vao ratsy isy ianao very ao ratsy eo ianao raha vao ratsy isy ianao sakafo ny fotsika androany anao tsika teny an'izany tompo raha tsy teo ianao Andriamanitra raha tsy ianao ny aloha Andriamanitra Jesosy tsy misy ninina afaka ataoko amin'ny fiainako raha vao tsy ianao Andriamanitra mialoha raha vao tsy noho ianao sy ianao no mitarika raha vao tsy ao aminao Andriamanitra dia tsy mahay manao an'iny dia androana Jesosy te hiverina indray iverineo aminao indray alleluia asaiko ianao amin'izao fotoana izao hivavaka raha sitraka ao avereno indray ny tokom-pitiavanao an'Andriamanitra androany ilay teny tianao hoeno nao ka ho teny teneninao amin'Andriamanitra ao ka ho asehonao amin'ny alalan'ny fomba fitenao amin'Andriamanitra fa tena feno fitiavana azy ianao dia torio mihitsy ny fitiavanao an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao tenena tompo Jesosy ianao ilay fifaliana tsara indrindra amin'ny fiainako ianao ilay fitiavana tsy haiko refesina ianao ilay arena tsara indrindra ananako satria fantatra Jesosy fa ny zavatra rehetra afaka ny ho tapitra avokoa fa ianao ilay tsy ho levina mandrakizay ny teninao tsy ho levina mandrakizay dia ny fitiavako anao Andriamanitra tsy ho levina mandrakizay tonga eto Andriamanitra anaiky ny fahalembiazanao ampihetry ny tenako ary ankohako eo anatrehanao Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy raha tapitrany mozika vita ny fiderana indramana tondanao tian'olotra izay mendrika anao tian'olotra izay mendrika anao ampifaly ny fonao tsiraiany tompo tsy ilay kanto aminy tsy zany andrasana fa mihoatry zany tompo no antenenao amiko ny fokono jerena idro miverina nyakuka aminao Jesosy aminao Jesosy ifunako irefautangu aminao Jesosy idro miverina nyakuka aminao Jesosy aminao Jesosy ifunako irefautangu aminao Jesosy aminao Jesosy androany Jesosy dia miondrika izay Andriamanitra manaiky ny fitondranao manaiky ny fikasianao Andriamanitra
dia izay tena tianao Andriamanitra anao tanteraka miatsara re avy satria maminay loatra ny eo anilanao Jesosy ny eo an-tongotra no mety aminay indrindra Andriamanitra io le toerana afaka hitazananay ny fahatsaranao sy ny fahalehibiazanao Andriamanitra ary eo ny toerana tena mety aminay indrindra Andriamanitra. Alleluia. Indro ao mivery miankoka aminao Jesosy io, aminao Jesosy io ifonako ireo fahotako taminao Jesosy io, taminao Jesosy io. Tiako loatra Jesosy ny eo amin'ny fanatrehanao, tiako loatra Jesosy ny eo an-tongotrao satria eo a Jesosy tsy mahita olona hafa ankoatranao Andriamanitra. Ny tongotrao no hitako, ny fahaizanao mitondra no hitako, ny fandehanao no hitako, ny lalanao no tazako, izay alehanao no alehako Andriamanitra. Eo Andriamanitra no mety amiko indrindra. Tiako ny eo anilanao sy ny fanatrehanao idera sy ankalazanao Jesosy tao miao anilanao. Tiako ny eo anilanao, tiako ny eo anilanao eo an-tongotrao sy ny fanatrehanao eo niderako sy ankalazako ny anaranao Jesosy tao miao anilanao izay misy anao, izay misy anao tiako mba isiahiko, tiako mba isiahiko miarapa amina sy ny voninahitra izay misy anao no tiako mba isiahiko
Tiaka mafon'ny Jesosy dia manasa anareo azo toerana tompoko azafady mandroso taty. Alleloia. Apresiana hatranytsika izay nanovan'i Jesosy zava-magaga teo amin'ny fiainana mba hamerina ny voninahitra rehetra ho any amin'i Jesosy taty vony tao anatin'ny croisade tany rivony mamo dia afaka tantarainao fohifohy hoe ina ilay zavatra nitranga nanasitranan'i Jesosy tao amin'ny fivitosana tao amin'ny atoka teo amin'ny ray volana teo nisy nivonto tao amin'ny atoka zay. Nisy ny vonto teo amin'ny atoka dia curieuse izy mba linany amin'izany atao hoe fanasitranana zany any anatin'ny croisade dia tonga tany anaty croisade izy dia nanahoana ny zavatra nisy inona ny nisy après an'ilay croisade. Après ny croisade zany dia voninahitra lehibe eo an'Andriamanitra fa niaina ilay mivoto dia za zany tsy nieritreritra mihitsy ny hoe sitranina tsy niteny tsy nandeha teny aloha. Dia sorako Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta izy rery ihany ny mpanasitrana fa tena niala ilay izy. Tsisy hatramin'izao. Faharoa ary tsisy tsony. Alleloia. Tsy hatramin'izao fa mandrakizay. Amen. Faharoa fahaseporana. Sepitra izy dia tao anatin'ny sekoly atalata dia nisy parole de connaissance hoe misy sepitra eto dia sitrahan'i Jesosy dia izy tao anatin'izay le izy. Izy tsy nino hoe izy ve le izy fa tena latsaka le teny dia mitondra vokatra teo amin'ny fiainany dia lasa mbola sepitra ianao sady sepitra tsony. Andao tsikitehaka Jesosy ho an'i Jesosy. Fahatelo maso. Efatra le izy fa mbola fahatelo tsika izao. Maso afaka tantarainao fohifohy ve nanahoana ny masonao? Masoko zany talohan'ny nasitranana dia manjavozavo be ohatra hoe ny eto amin'ny pilipitra eto zany tsy hitako fa manjavozavo be mihitsy dia misy teny latsaka zany avy amin'ny pasitera hoe anisany zany ny fanasitranana ny maso dia apetrao amin'ny faritra marary ny tananao izy zany tananao kavanana dia napetrako tamin'ny tapabolany Zoma dia tsy maninona tsony izao voninahitra ho an'i Jesosy. Aloha tsikitehaka mafon'i Jesosy ary farany fanasitranana teo amin'ny mpanaria tanana akavanana. Dia moa zany ao anaty sekoly ihany misy an'ilay famitsorana an'ilay fanasitranana dia tongava andao tsy hoe hiandratra fanasitranana fa tongava fotsiny fa misy teny latsaka iny tantara fohifohy taty azafady hoe inona teny. Tanako zany misy mpanaria ny mivoto izy dia mangana be dia tsy azo kasiana mihitsy dia fa tamin'ny talata zany talata teo i pasteur John dia hoe apetrao amin'ny faritra marary izy ny tanana kavanana dia ilay izy nefa tanana kavanana dia nieritreritra zany ahoana ary zany ny ataoko dia ny fanondroko zany no nataoko teo dia voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany fa izy no mpanasitrana sitrana tanteraka zany. Ndao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy amerina ny voninahitra ho any amin'i Jesosy ireriany mandroso manaraka ezahantsika fitinina arak'izay azo atao ihany ny fijoroana vavolombelona eny tompoko. Voninahitra ho an'i Jesosy Kristy ireriany afaka mijoro vavolombelona eto roa herinandro izay narary ny zanako tao an-trano 4 taona zazakely 4 taona dia nanomboka anisan'ny vodiny lamosiny botsombotsina kely mampatahotra kely dia rehefa avy eo dia voalohan'andro aloha dia napetraka teo am-pelantanan'i Jesosy
dia tsy niova fa nitombo ihany le izy nakaty aloha asa dia maika ohatry ny hafahafa be zany. Dia rehefa aveo deuxième jour napetraka teo am-pelantanan'i Jesosy teny arivan'iny dia mbola tsy niova ihany dia ozy izy hoe Jesosy inona ny olana. Dia troisième jour nisy feo mibitsika anao hoe antanio anazy hoe aiza ako dia aiza Jesosy oe dia rehefa aveo dia nanomboka nanontaniza aizake Jesosy dia ary ozy izy dia ozy tsy hitanao Jesosy ao anatin'ny fonao izy ao anatinao ao izy vela ao anatinao ao izy dia teneny hoe tiako be Jesosy. Dia nanomboka niteny le zazakely hoe ato anatiko azy Jesosy dia tiako be Jesosy. Rehefa nanomboka niteny an'izay izy dia ohatra misy feo mibitsika hoe tsy miteny tsony ianao fa na amin'izay zao. Dia nanomboka teo amin'izay ny harivan'iny nanomboka ny maina le fery ny ampitso marainan'iny dia tsy nijery tsony ako fa hitako fotsiny izy hoe sava. Dia afaka quatrième jour après an'iny amin'izay dia ohatra misy mibitsika hoe engao amin'izay ny akanjony engaiko amin'izay ny akanjony maina tanteraka le izy dia oza velona Jesosy. Dia ny afatra tiako ampitaina amin'izay zany hoe mila fantatritsika hoe aiza Jesosy tsy anyvelana izy fa ao anatiny ao. Alleluia. Alleluia. Andao tiaka mafaony Jesosy manomboka amin'ny fotoana ahafantarantsika sy tena azahoantsika antoka fa ao anatsika Jesosy dia miala ho azy ny aretina sy ny olana rehetrarehetra. Alleluia. Tainy Jesosy daholo tompoko nijoroako vavolombelona eto zany nikasihan'i Jesosy anahako. Zahako zany vinatony tativony père manompo any Majunga. Dia talohan'izay nisy asa zany tsy maintsy nalehanay sy le vadiko tany mbola psipy izay tamin'izany tamin'ny 2020 zany fa mbola tsy mpivady. Dia talohany hoany dia niteny zany hoe zaho tandremo sao taritarito mamanareo mandeha mivavaka tsy mahazo za fa bediny dadany sy mamanay fa tsy mahazo mandeha amin'ny fiangonana zandriny. Zay zany teneniko zaho tsy mahazo taritarito mamanareo tandremo. Dia motra efa tonga tany tsy nila nitaritana fa nikasihan'i Jesosy. Tao anatin'ny rallye de miracle 2020 tamin'izany dia hoe ohatrany hoe ndao mba handeha hamonjy an'izany satria hoe any le rafozana dia mba handeha hamonjy an'izany tao anatin'izay no nikasihan'i Jesosy ny foko zany. Dia mangaitaeta foana te hifandray amin'i Jesosy satria hitako tena Jesosy vela miasa teo amin'ny fiainan'ndry nenivony zany tany Majunga. Dia mangaitaeta an'izay zany ahako dia te hanana fifandraisana taminazy foana tao anatin'izay. Dia izao zany lasa za mihitsiny ara no nanolo tena tamin'izay hoe zaho aneny ho eto mivavaka mantsy anazy. Zany hoe zahako nisy programme be hoe za tsy mahazo mandehandeha any fa bedy za zao nefa rehefa tonga tany rehefa mikasika amin'ny fonao Jesosy tsisy azonao atao. Dia tao anatin'izay amin'izay nisy fanefena be dia be ary mbola tena ao anatiny hoe fanefena sy fanamboarana toe-po sy fanamboarana fiainana mbola anatina hoe sedra mafy amin'izao fa voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany fa mbola hijoro eto hijoro témoignage areto any aoriana any rehefa afaka izany sedra izany. Alleluia. Alleluia. Ndao tiaka mafaony Jesosy taty lampo. Voninahitra Jesosy tompoko. Ny anahy moa ilay fitoriana ihany nijoroako vavolombelona fa mahafinaritra be Jesosy. Le izy zany rehefa andeha hitory ianao dia mifoha maraina be satria lavitra ny toerana. Dia tsy nandray tena hoe kamo ianao dia mizaranao hoe matory mivonoka anaty any mijery YouTube, mijery misakafo maraina. Fa izao rehefa tena hoe foazin' Jesosy dia tena tomo mihitsy ny tongotra. Dia rehefa tonga any izay miravavy moa izay sy taty lovasoa dia mitory an'i Jesosy foana izay. Dia noho niverina izay noho niverina route miverina aty an-tanà dia nisy rahavavy izay niresaka tao anaty tômôbila zany taxi brosy dia izao nataony hoe zavatra nahagagana ozy izy dia nandritra izay 3 semaines izay satria 4 semaines teo izay miravavy nitory teny Sambaina. Dia nandritra izay 3 semaines izay ozy izy
hipoka tanteraka ozy izy ny fiangonana rahavavy le fiangonana tao asambaina zany efa taloha tena matimaty mihitsy io fiangonana io izy dia voninahitra n Jesosy dia mifanitsimitsy tamin'le sujet le hoe oray izy rehetra izay tsina tsy mitoro hoe hvkl ohatr'izany fa tsisy hvkl any fa fiangonana Jesosy Kristy zany no toriana ihany dia voninahitra Jesosy fa tena hoe mahafinaritra fa tena hoe miasa Jesosy raha dinihina zany hoe zany tenen'ny pasteur hoe lasa évangéliste taty dia tsy nino mihitsy ny ary tena nandà mihitsy ny saiko satria le hitory teny eny mason'olona vazavaza eny mason'olona hitory sady tsy afaka hijery cahier ianao tsy afaka hijery baiboly fa misy verset biblika dia tena hoe tsy iza zany fa noho ny voninahitra Jesosy dia tena hoe rehefa tena miasa izy dia tena tsy zatso ny velona fa le Kristy ny velona ao anaty voninahitra Jesosy Alleluia. Jesosy Kristy avy Nazareta nitoritsika. Amen. Mitanitsika tsy hameno olona fiangonana fa meno an Jesosy any amponin'ny olona. Amen. Alleluia. Ya, voninahitra ho an Jesosy Kristy ny tsoroko vavolombelona eto ny amin'ny nikasiany sy nanamboarany toetrako dia nikasiany ihany koa ny ankonako. Efa bolana teo zay no natongavako teto amin'izao fanompony izao. Rehefa sabotsy no tonga eto foana manatrika fampianarana ato amin'ny sekoly. Dia tamin'ny sabotsy pasteur nampianatra ny amin'ny lanjan'ny vava sy ny saina. Dia tena nakasika be anahy le toriteny satria tena fiainako mihitsy ilay izy satria za tena olona vavana be izay taloha. Za tena tsy mazaka tsy mamaly zany ary tsy mazaka tsy miteny mihitsy rehefa hoe miresaka mivadiko. Fa tamin'ny fotoana teto tena mivavaka hoe Jesosy amboary ary rehefa tonga tany an-trano tena izay foana sujet de prière hoe tena amboary Jesosy ireo mivavako sy ny saiko. Dia ny zavatra nahagaga anahy latsinainy amin'izay nisy resaka tsy mifanarahana izay taminay mivady fifandirana kely dia nanomboka niteniteny teo izy dia somary nakasika anahy ilay zavatra niteneniny dia andeha hanokatra ny vavako andeha hiteny amaly azy tonga dia nikatona tsy niteny intsony ny vavako. Nizahako ny kafana ihany fa tsy nety tonga dia nidy tonga dia nidy teo dia tsy vitan'izay ihany fa lasa badenina be ohatrany hoe fanina ohatrany hoe tsy haiko hoe raha hoe foka zavatra dia ohatrany hoe fa ahoana ary aza ohatry tsy mahatsiaro tena zany tsisy heniko daholo le teniny teo nefa izy tena mandehandeha mihitsy miresaka amiko dia tsisy heriniko daholo ny teniny dia rehefa avy eo amin'izay nefany nahavariana anahy fa niteny amin'izay izy dia teo vao naheno hoe fa za aloha fiera aminao mihitsy tena lasa fiera aminao fa niovy ianao. Dia gaga be amin'izay dia nanomboka nisokatra amin'ny vavako ary zaho izy tena misaotra an'Andriamanitra mihitsy namezan'Andriamanitra anao an'iny pasteur amin'ny radio enonao foana iny fa za koa raha ny ozy lasa miaino an'iny rehefa alefanao eo ilay izy. Dia voninahitra ho an Jesosy dia mifaharoa tamin'ny sabotsy teo ihany koa mitondra ny zanako lahy kely izay 4 ans et demi izy manatrika fotoana eto. Dia rehefa nandeha ilay Yeshua nitarihany taty Fijery iny dia nahavariana anahy pelipelika teo foana aloha izy fa rehefa nandeha amin'izay niry iny dia nasandra moramora ohatr'izao ny tanany dia izy izay tarihariana tary mipetraka dia tsy nahita izy fa manaragarana kely manao ohatr'izao mijery dia izy hoe vavaka ilay zanako mifantoka izy Jesosy misaotra anao dia rehefa nandeha ny fotoana nandeha ilay hira dia nanomboka todika ohatran'izao amin'izay nijery izy ty efa mitomany be dia mitodika makaty aminahy mitomany izy mitomany fa maninona ny seriako maninona ny malalako dia mifiniko izy zany dia ozy izy hoe mamo tena malahelo an Jesosy malahelo be an Jesosy ny foko tiako be Jesosy dia teo tena mifiniko izy dia niteneniko hoe Jesosy koa tena tia ny seria dia rehefa naheno an'izay teny mpitiavan'izay izy dia nangina amin'izay dia voninahitra ho an Jesosy fa tena eto amin'izao ministera izao Jesosy Kristy. Alleluia. Farany. Alleluia. Voninahitra ho an Jesosy irery ihany ny jorona vavolombelona eto. Tena hoe
mila minitsika fa eo foany jesosy ary maneho vonany amintsika foana izy vo tamin'ny maly fako maly lasa ny tompony le poketrako zany hoe le izy tao anaty fiara de sokafany zany fiara de netiny tany poketra misy ny papier rehetrarehetra de io tsy hita mihitsy ndra tsy efa tonga tany an-trano hoe hibatan'le izy de hoe tsy aotsony zany le poketra de tonga de niasa saina be de kizitina de tena hoe ahoana zany ny fomba anangonana le papier rehetrarehetra indray de niantso amin'ny mpanompon'Andriamanitra de niteny fotsiny izy hoe ao fa hiary hivavaka tsika aseho izy izy fa aneo voninahiny Andriamanitra de voninahitra ho an'i Jesosy fa no maraina ny andro de napetraky ny anjely tao anaty fiara indray le poketra de hita soma tsara ilay izy ao le izy tena hoe ny tena zany miasa saina fa rehefa mitsahatra ianao tena hoe natory de tena hoe mivavaka de nitsahatra tsara ny asa Andriamanitra de voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany de manaraka izany mila mahay mihaino an'Andriamanitra tsika satria Andriamanitra de marina foana rehefa mampiteny ny fanamasina le fiara zay zany fiaranay ihany tsy mety mitsangana mihitsy izy fa misy zavatra problema foana de miasa saina zany teny hoe fa ahoana ihany ary de niteny am'izay fanamasina teny an-dalana tamin'izany verina tany amin'ny tuliara zay hoe jereo vozy izy fa nikalazony fiara io tsy mifanaraka de nefa zany anaratra amin'ny be de niantso mécanicien zany de hoe bon ao raha vao aty fa jerena ny kalazy de voninahitra ho an'i Jesosy fa tena hoe tao amin'le kalazy tokoa nandingana ny ilany zany hoe tsy miara mandeha le arabrakama fa mandingana ny ilany de tena hoe fanamasina rehefa miresaka amintsika de marina foana izy tsika mila tsy mandinika na misy zavatra fantatritsika na haitsika de marina foana fanamasina fa mila mahay mihaino tsika de mila manapa-kevitsika mandroso de voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany ndao tiaka mafon'i Jesosy alleloia ndao tsika hitsangana témoignage pasteur Lova manana safiditsika na ho kizitina na ho tesitra rehefa misy zavatra mitranga na hitsahatra anome vokatry ny fanahy fa rehefa omena ny vokatry ny fanahy de miditra antsehatra Jesosy ny rehetrarehetra afaka very fa ny fiadananao aza arina ny fiadananao amen na be da be ny témoignage teo tena hoe mampitola gaga raha zandro any vao tonga teto tena zaranga anaraka an Jesosy nareo raha vao androany any tonga teto fa za moa efa teto de mbola anaraka foana ary tsy hiala amen na an Jesosy hatramin'ny farany tena lehibe Jesosy mahay mikasika fon'olona izy fon'olona tena hoe anarina hoe zao tandremo manaraka andreny sandrisandrony ireny fa rehefa kasihan Jesosy mifo tsy mila porisihana tsy mila tomina fa mandeha hitatsika le témoignage n'le taty teo tena hoe vavaka atao amin'ny fahatsorana tonga ny teny tamin'ny sabotsy de manaiky fotsiny de tonga fanirina le teny de rehefa ozy izy ny tena ozy izy mpanompon'Andriamanitra ombeny eto hoe ny afatarana fa tianao le teny mahalinanao le teny de maniraka anao hivavaka le teny fifehezana mivava tonga tany an-trano izy mbola zay tonga ny teny sabotsy tonga ny latsinainy test matomba de io teny io izy test ao azy fa mila miomana tsara mba hipasy klasy izy te hipasy klasy aloha tsika rehetrarehetra samy te hipasy klasy de zao mienohy tsara enohy tsara de prépareo tsara de hoany le teny de rehefa natolotra an Jesosy marina le fiainana an Jesosy izy de Jesosy mihitsy nanidiny vavany tonga de te amaly tsy any am'le fahazarana fa ao am'le teny mamaly tonga de mireakta le teny mikombo ny vavy io de voataona le vady fitondra tena ny vavy mahataona ny lahy ndao loha iteka mafo an Jesosy adino ny teny an'le onjapeo FM 90.8 FM 90.8 ho an'ny eto Antananarivo tena hoe de zao rehefa le nitoriana indray Jesosy tany faritra izy sambaina Jesosy nitoriana de taitra ny fon'ny olona de lasa mitady an Jesosy andaontsika hitory an Jesosy amin'ny fiainantsika tsirairay avy mba hatonga ny olona hitady an Jesosy alleloia tao anatin'izany asandrato ny tananao fa vely Jesosy be da be eo amin'ny fiainanao koa azoko antoka fa misy zavatra nataon'i Jesosy fa andaontsika tena hoe ankasitraka an Jesosy
fa mariny Jesosy. Mety tonga foana ianao miaraka amin'ny aretina fa manana ny fotoana ny Andriamanitra. Manana ny fotoana ny Andriamanitra dia rehefa latsaka ny teny dia ho avy ny fotoana ikasihan'i Jesosy amin'izay. Fa ny tenin'Andriamanitra dia marina ray amin'ny anaran'i Jesosy. Ndreto izay midera anao, mankasitraka anao fa marina loatra ianao, marina loatra ny teninao, mahatoky amin'ny teninao ianao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fanovam-piainana, misaotra Jesosy ny amin'ny famadihana ny fotsy tianao, lasa tia mitady sy mangetahetanao. Misaotra Jesosy fa rehefa torina ianao dia mitsiry ny teny ary velona ny ampon'ny olona ny teny, miazakazaka ny olona mitady anao. Jesosy Kristy avy any Nazareto, mankasitraka fa ianao ilay mahay maniraka ny anjelinao, manatitra ny zavatra efa very, lasa ny tsy tompony fa aterinao any amin'ny zanakao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareto, ianao irerianany tao ambadika izany dia omem-boninahitra mandrakizay any ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tsika hitehaka mafy andraisantsika amin'ny porompon'Andriamanitra. Alleluia. Andao tsika mbola hisaotra an'Andriamanitra. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa afaka mbola mitondra ny teninao zay. Misaotra fa afaka mbola mandrehanao zay ary indrindraindrindra mbola manambara aminay ny teninao ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mahazo toerana tompoko. Ao amin'ny Jauna 14:9 10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe hoy Jesosy taminy, izay ela izay no efa nitoerako teto aminareo ka tsy mbola fantatrareo ihany va aho. Ry Filipo, izay nahita dia nahita ny ray, ka ahoana no anaovanareo hoe aseho ianay ny ray? Tsy mino va ianao fa izao ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko? Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko izany lazaiko izany, fa ny ray mitoetra ato amiko io no manao ny asa. Amen. Mila mahafantatra foantsika fa Jesosy tsy miova ary maneho ny ray izy, ary indrindraindrindra mitoetra eto amintsika izy. Matoantsika tonga eto amin'izao toerana izao dia natao mifanahy ny ray ihany koa. Mila tsy mandeha amin'ny fahazarantsika ary mila tsy mandeha amin'ny fihevitra maha olona, fa manjary mahatonga firorontsaina zany dia mahatonga antsika tsy mampino sy tsy mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Mila mahita tsika ao ambadiky ny hita. Mety olana ilay hita fa ny fiasan'Andriamanitra ny ao ambadik'izay. Mila mahita tsika hoe eo Jesosy fa misy fanahiny ihany koa izay efa napetrana ato anatintsika afaka miara-miasa mahasoa satria anehoana ny voninahitr'Andriamanitra izany. Ao amin'ny Marka 10:15 amin'ny anaran'i Jesosy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izy fa nazovo no tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra aminy akory. Militsika zany mitoetra tahaka ny zaza araka ilay lazainy taty teo hoe ny eno izy dia tonga dia nanandra tanana izy. Tsotra be zany ny zaza. Rehefa zaza tenenitsika dia tonga dia mipetraka izy aloha, ary tsika rehefa tenen'Andriamanitra dia tokony tonga dia mahay mandray aloha, dia mieno dia manatanteraka. Mila mijery an'i Jesosy tompontsika ho tompo, fa sady mijery an'i Jesosy tsika no mpanefa an'izany finoantsika izany. Efa tonga nidina hita maso izy ilay Andriamanitra tsy hita maso ny seho amintsika araka ny endriny na mpitoetra ny fanahiny ato anatintsika. Ao amin'ny Hébreu 12:2 amin'ny anaran'i Jesosy hoe mijery an'i Jesosy tsika tompo ny finoana sy mpanefa izany, izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandro enatra mba hahazoana fifaliana, napetraka teo anoloany ka dia efa nipetraka eo ankavanana seza fiandran'Andriamanitra izy. Jesosy efa natanteraka ny natongavany tetỳ tany, niseho izy ho Andriamanitra, naharitra izy fijaliana, tsy nitandro enatra izy fa naneho an'Andriamanitra foana, ary efa eny ankavanany iray izy dia anjarantsika amin'izay indray no maneho an Jesosy satria ny fanahiny nefa nampitoeriny ato anatintsika. Ao amin'ny Jakoba 4:8-10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe manatona an'Andriamanitra dia anatona anareo izy, diovy ny tananareo ry mpanota ary ataovy madio ny fonareo ry mpirorosaina, orizy sy mitomany ary midradradradra,
aoka ody fitomanina ny fiomezanareo ary ody fanjoretana ny fifalianareo manete tena eo anatrehan'ny tompo dia hanandratra anareo izy a amen militsika zany a madio am-po dia mahita an'Andriamanitra tsy miroro saintsika sady misaina maolona nomeno an'Andriamanitra fa mila mahitsy ny fisainantsika hoe rehefa zay ozy Andriamanitra dia zay no izy tsy mila fedikevitra zany tsy mila be discussion tsika fa rehefa miteny Andriamanitra dia exécution ny ilainy amintsika atonga ny réalisation fanamasina eo amin'ny fiainantsika mila manatona azy tsika satria izy efa nanatona atsika ihany koa fa raha tsy manatona an'Andriamanitra tsika dia mitazana fotsiny koa izy mila madio ny sitrapontsika satria zay sitrapontsika zay no tena miantoka be dia be ny fahatanterahany sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika amin'izay situation rehetra zay lalovantsika satria afaka niova zavatra rehetra rehefa miombina amin'Andriamanitra tsika naharitsy Jesosy voatanteraka ny azo fijaliana tsy naneho ny fahefana ma-Andriamanitra azy izy fa nitoetra nanety tena mba tonga ny voninahitry ny rainy a hitranga foana tsy nitandro enatra izy ary nanambara ny ray foana izy mety efa voninahitra napetraky ny ray taminy fa tsy niraisiny zany tsy naseho an'izany fa ny voanahitry ny ray foana zay naniraka azy a no nambarany ozy izy ao amin'ny Matthieu 12:18 amin'ny anaran'i Jesosy hoe indro ny mpanompoko zay ny fidiko ny malalako zay sitraky ny foko indrindra apetraka ao aminy fanahako ary hitory ny rariny amin'ny jentilesy izy isika rehetra zay namanana ny fanahan'i Jesosy a dia natao hitory ny rariny a any amin'ny jentilisa koa ny tsy mahafantatra dia mandeha araka ny saina izy fa rehefa mpahafantaritsika izy a rehefa mahita ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika izy a dia mety hiova ho azy izy mety ho mafilo izy fa Andriamanitra mahay mampanetry tena le tsy mahay manetry tena eto Jesosy a efa nomenantsika ny endriky ny mofo anehoanan'i Jesosy menantsika ny ranom-boaloboka ho ran'i Jesosy a afaka hanadio ny fisainantsika dia militsika mivonina hanome an'izay sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ozy izy Jesosy hoe izy ny tompon'ny sabata ao amin'ny Marque 12:4 amin'ny anaran'i Jesosy a fa niditra tao amin'ny tranon'Andriamanitra izy ka nihinana mofo aseho izay na diso raha hanina na izay nanaraka azy afa-tsy ny mpisorona ihany anefa ny tompon'ny sabata no manao izany a ny nampanafahana sady manahaka an' Jesosy isika tena hoe mila manahaka an' Jesosy tsika samy joro na dia efa nisy lalàna mipetraka raha hoe tsy azo atao mihetsika amin'ny sabata fa Jesosy le tompon'ny sabata mihitsy no maniraka atsika Jesosy tompon'ny fahefana Jesosy tompony manao atsika hoe ambarao izy a amin'ny alalan'ny fanahany zay atao anatsika dia ndao tsika hivavaka hitsangantsika hisaotra an'Andriamanitra ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy a misaotra anao zay efa nasehonao hitamaso ihany koa ny mofo sy ny ranom-boaloboka mba hahafahanay mampiditra ao anatinay amin'ny hitamaso sara ny fanahanao zay namenao anay a tsy hitamaso misaotra Jesosy fa tsy nitandro enatra ianao tsy nijery fanao ny olona ianao tsy nitandro fombafomba ianao fa nasehonao tokoa hoe zany ny sitrapony indray a dia tanterahanao a tsisy fepetra noho ny amin'ny fitiavanao noho ny amin'ny famindraponao ary nanafaka anay ianao a satria efa nasehonao tao amin'ny azo fijaliana fa vita ny zavatra rehetra makasitraka ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fahasoavana misaotra ny amin'ny fampokafanao ny sainay ny amin'ireo vavolombelona rehetra zay mipotra eto satria afaka nataonao tamin'ny sasany zany dia afaka mataonao amin'ny fiainana ihany koa amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy vena masina manakely avy Nazareta amen. Atao tsika hitehaka resantsika ny tenin'Andriamanitra tompony alam-paleopona
miarabantsika indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a rahabaony akaikinao a tonga soe atao fanatren'Andriamanitra hoe a velona Jesosy hoe a miasa izy hoe a mahery izy hoe sy tehaka mafy tsara ho an'i Jesosy a mba amboarina kely azafady a mbola misy adiny ray mantsy izy aloha atao mampalezy tsara alléluia aux izy ny Luc sotra tompoko Luc 24 29-30 Luc toko fefatra amby roapolo andimy fasivy amby roapolo ka hatramin'ny difatelopolo aminaran'i Jesosy fa izy ireo nanery azy ka nanao hoe mitoera ty aminay efa ho arivo zao ka lasa davitra ny andro dia niditra nitoetra teo aminy izy ary raha niara nipetraka ninana teo aminy Jesosy dia nandray mofo ka nisaotra dia namaky sy nanolotra azy andimy faraiky amin'ny telopolo nahiratra ny mason'izy ireo ka nahalala azy fa izy kosa tonga tsy hitany eo amin'ny latabatry ny fiombonana eo amin'ny sainte seine na ny communion dia misy zavatra mitranga araka io teny io vao nyvakiny Jesosy tao anatin'ny fiaraha-misakafo mofo vakina ohatr'izao fotsiny mofo no mivakina fa ohatrany hoe kira eo amin'ny mason'le olona no mivakiny nitresaka dia nanomboka nahiratra zareo nahitan'i Jesosy efa teo tena akaikinao Jesosy efa teo ny lasa hitany hoe zany hoe Jesosy efa niaraka tamin'ny après-midi tsy fantany fa Jesosy no lasa niafantany fa hay Jesosy anio manokana dia loha hevitra anankiray nampitondraina ny lohateny hoe Fijery mampandresy miaraka amin'Andriamanitra ary amin'ny alalan'ny communion dia te-ampihoman'Andriamanitra fa sarobidy aminy masonao izay no mahatonga an'Andriamanitra mandefa ny teniny manome ny rehetra izy atonga anao hanina fomba fijery mety atonga anao andresy ao afontananao dia ndao tsika ilaza hoe tompo sakafo masoko ahitanao nalan'ny torokiram-panahy ataovy misokatra amin'ny fonao ataovy misy etaetany anatinao any hoe tsy hampahazarana raha hiatrika fiainana raha hiatrika ny volana vaovao dia le tsy fomba fijery tranainy mitondra fahakiviana sy negativité eo amin'ny fiainako fa le fomba fijery tena hoe eo amin'le mampety ahafahanao miaraka amin'Andriamanitra le mampahazoaina an'Andriamanitra ary indrindra le ampahazoaina anao koa miaraka amin'Andriamanitra amen Ai
asandrato ny tananao dia ndontsika hivavaka ndreto zay ray amin'ny anaran'i Jesosy a manefa efa ny tananay mankasitraka ary misaotra anao raha tsy ianao no manokatra ny masonay tokoa dia tsy misokatra ho azy zany nefa raha tsy misokatra ny masonay a dia misy zavatra tsy hitanay indrindra ny fomba hitondrano ny fiainanay a sy ny fomba tsotra tianao hampandresy anay satria Andriamanitra tsotra ianao, Andriamanitra tsy miovy ianao, Andriamanitra mahery ianao. Ndretindray zay tompo tonga eto fanatrehanao amin'ny etaeta sotra betsaka hatramin'ny fotoam-piandohan'ny fivoriana afaka nitondra ny fiankofanay ny fideranay eny afaka nankalazanao tamin'ny vavolombelona zay ary feno androany ny fepetra teo ny teny filazananao ary eto ny rahanao tsy maintsy misy fandresena ndray zany androany mankasitraka izay ray amin'ny anaran'i Jesosy tena Andriamanitra ianao, Andriamanitra ianao ary ianao rery no Andriamanitra. Izaniza tonga eto androany avy namakivaky herinandro, mety herinandro mafy be, mety herinandro nanahirana, mety isan'ny herinandro tsy tiana indrindra hatr'izay niainana
fandroa maraina kosa tonga eto amin'ny fanatrehanao matsiaro ny fampanantenana apetraka ao amin'ny teninao fa ny fitomanina amin'ny lokala dia tsy maintsy efara amin'ny fiobiana maraina misaotra ny kio fa maraina toy izao dia avaozinao anay ny famindraponao ny fiantranao sy ny fahatsaranao ary ny boky ny salamy dia niteny koa fa maraina toy izao dia misy famonjena vaovao indray vao homana ao anay tsiraray avy saotra ray minaran'i Jesosy fa ny andro androany andro anankiray tsy miverina andro vaovao mbola tsy hitany masonay ary ankafiany ty androany ty zay iaina ny tsirony anio miaraka amin'ny fanatrehanao androany aho koa voafafany ranomaso aoka hiaisitra mivesatra aoka hisokatra amin'ny fo aoka isy fahatongavan-tsaina aoka isy fitombona fahatakarana aoka isy firehetana indray amin'ny afo netaheta hitady sy hiombona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Sisika tiaka mafitsara an Jesosy misaotra ny tompo hatrany mazotoera ny tompo misaotra ny tompo hatrany fa mbola ndretsika menakavy eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mangetaheta an'Andriamanitra. Amen. Fijery mampandresy miaraka amin'Andriamanitra. Avereny hoe fijery mampandresy hoe miaraka amin'Andriamanitra. Anisany andraisantsika lesona sy fampahirezana dia ny fomba nidirany zanak'Israely tao tany Kanana. Dingana voalohany anankiray ho resantsika dia ny maha-Andriamanitra tsotra an'Andriamanitra ary anisany hanampiany anao ao amin'ny fomba fijery dia ny hatonga anao anana fomba fijery tsotra atonga amin'ny fandresenao koa ho tsotra. Anisany mampavesatra ny fiainana dia mavesatra ny fomba fijery. Zay mahatonga antsika indraindray zavatra tsy tokony ho asarotina raha vao asarotintsika dia simba le tontolo andro mijaly ny manodidina ary na ianao aza tsy mahazo aina. Rehefa mandray an' Jesosy ny olona anankiray dia miverina amin'ny fahatsoram-po tahaka ny any zaza. Zay mahatonga ny tompo milaza foana hoe aza rarana aho zizy ny zaza anantona fanto azy ny fanjakan'Andriamanitra. Dia tsika jery nomeri 7:7 mboatsika antia fanovana fomba fijery ao amin'ny Kristy. Fijery mampandresy miaraka amin'Andriamanitra. Nomeri 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ozy izy Kaleba ity dia anankiray tamin'ireo solotena avy amin'ny fokom-pirenen'Israely nasain'Andriamanitra natsangana mba hisafo ny tany Kanana, zany hoe ielolalana ahita. Zay le hoe mahita mielo vao miditra. Mianaran'i Jesosy vakiko le teny. Aza miodina amin'ny Jehovah nareo ary aza matahotra ny tompon-tany hanina ho antsika ireo. Zany ka frazy ny fiarovana efa niala taminy ary Jehovah momba antsika ko aza matahotra azy nareo. Toe-tsaina fomba fijery tao amin'ny Kaleba zay fomba fijerina liona. Ny liona no misaina sakafo. Ary nahitana an'izany tsy hoe nisafidy ho liona Kaleba fa Andriamanitra mihitsy nanendry ny firenen'i Joda ho liona rehefa nitsinjara an'ireo karazana antom-pisiana ho an'ny taranak'Israely tsiraray avy Andriamanitra teny ambavany Jakoba. Fa ny zavatra hitako koa Israely ray manontolo mihitsy no konsideren'Andriamanitra ho liona. Ao amin'ny Nomeri 7:20 rehefa namangy an'ny Balama mpaminany
zay saika hanozona ny Israely Andriamanitra izao voalaza amin'ny laran'i Jesosy to dia nampahitan'Andriamanitra amin'ny Balama hoe indro firenena mitsangana toy ny lioam-bavy sy miarina toy ny liona tsy andry izy mandra-pihina ny tosy mandra-pisotro ny rano voavono. Zany hoe Joda voatendro liona fa Israely ray manontolo mihitsy no liona ihany koa eo imason'Andriamanitra. Balama dia nampahitan'Andriamanitra fa Israely mihitsy dia ho toy ny liona. Anisan'ny mahaliona azy io fomba fijery io. Ary io fomba fijery io tian'Andriamanitra ho tafaverinao anatinao mba hahatonga ny fandresenao ho amoraina. Le fandresena efa vita, le fandresena efa vonona fa tsy tokony hasarotonao. Tena akaikinao aza manasaro-javatra hoe. Na ihany koa amin'ny teny frantsay dia hoe ne complique pas la vie. Amin'ny teny anglisy to dia atao Michael direct ao anaty casque. Don't complicate life. Amen. Le fiteniny zareo mihitsy mahafinaritra. Voahiatrika izy dia fantatra hoe inona ny ao anatiny ary inona ny zavatra hitranga. Zay ihany koa ty tapataona faharoa ty. Le ao anatinao avoakanao no hamaritra an'le tsara be tokony iseho amin'ity tapataony ty. Ty laza aminao aloha ahy bonne année anao. Zay zao ohatry bonne année ngatsika ngay fa réveillon. Ka miteny anao hoe ho tsara ty taony ty dikan'izay. Tsy haiko hoe fa amen ohatry ny safira tadiavina ny lakaka zany le andro maray. Mba minoa ianao fa tsy haiko hoe inona ny lalovanao sy natrehana hatramin'ny mois de septembre zavatra azoko antoka dia zao manomboka indray mois d'octobre ka hatramin'ny décembre io miandrandray ianao fa hanao zavatra Andriamanitra. Zao ny avo ny fanantenana apetraka ao tsy maintsy équilibré amin'ny vesatry ny toetra tsara nananao. Zay no mahatonga antsika miazakazaka anefy toetra mba ho isan'ny olona afaka anantena avo be. Tena akaikinao afaka manantena avo be ianao hoe rehefa tsara be ny toetranao hoe amen. Tsika zany tsy hianatra hoe ampiakaro ambony be ny fanantenana fa tsika hianatra hoe atao volamena be le toetra. Amen. Ty zao anisan'ny fomba fijery mahafinaritra be. Ozy izy Kaleba eto. Io ny tany Kanana. Tany tsara arak'izay lazain'Andriamanitra sy araka ny hita amin'ny masonay. To dia communion aloha izay nitenenin'Andriamanitra dia hitanay. Andriamanitra niteny fa tsara, izay koa miteny fa tsara. Ty taona 2023 ty tsara, inona ny hitanao? Andremo fandingana zavatra tenenina. Fozy Andriamanitra hoe tsara, dikan'izay ny any am-bavanao koa zany tsara koa. Fa zao nefa misy mitsangana hanohatra ny fidiranao any. Ary Andriamanitra tsy nanisy resaka momba an'ireo fa ny zavatra nasain'ny zahana dia zao jereo ny tany. Ny problema n'le folo lany verina tsy le tany no ny tanteriny fotsiny fa le ponina atao koa ny lazay nefa Andriamanitra tsy niteny izy amponinao. Zay asain'Andriamanitra ataonao ihany tokony ataonao fa aza atao mihoatra le izy. Rehefa miteny Andriamanitra jereo ny tany dia aza miverina avy any miteny hoe retiko ny tompo tany tao dia retiko ny petraka ao dia tsisy. Andriamanitra tsy niteny hoe jereo ny Kananita metaro ny sandriny lanjao ny ozatra. Tsy zay. Fozy izy jereo le tany. Satria araka le niteneniko le ampahitako meloa. Inona ny tian'Andriamanitra tonga ao anatin'ny fony zanak'Israely. Rehefa niteny dia zavatra misy le teneniko. Ary rehefa maniraka dia tsy maintsy ho tonganareo. Matoa nampahitana meloa le izy zavatra misy. Amen. I Josoa sy Kaleba rehefa niatrika an'ireto géant reto na olona vaventy be zany hoe olona tsy mitovy aminy. Ny obstacle eo anoloanao zany dia obstacle tsy mitovy aminao fa lehibe lavitra no hainao. Kanefa le fijerin'izy mirahalahy mihitsy nafinaritra be satria tsy nahita an'ireo sakana eo anoloany toy ny goavana fa nahita an'ireo ho toy ny sakafo goavana. Ohatry ny ahoana le izy, ohatry le fomba fijery. Zanak'Israely miteny hoe ndao hiady. Josoa sy Kaleba rery miteny hoe ndao hisakafo e. Anova zavatra anatin'ny fonao, ny fanatsoranao ny zavatra sain'Andriamanitra ataonao sy ny fanamaivananao zay heverin'ny hafa fa mavesatra. Ny liona hono rehefa mivoaka, vao mifoha izy, tonga dia mierina. Hainao dikan'izay? Mampitandrina ny biby rehetra izy hoe mifoha ny mpihinana.
ataontsika hoe misy antilope zany mbola mikresadresaka dia anao no fandeha le tena ananao le vaomaina le to dia taitra dolo hoe fotoana tokony hitsoahana satria mifolo empinana dia ozy izy le antilope kely tsika le hohanina miaino ve tsika io lioana io tonga dia mahita ny tenany hoe izy mipinana ary ny ambiny rehetra dia mahita ny tenany ho remby na proie lay azaina sakafo mpiaza ny fotoana ny aza dia tsy fotoana mavesatra ho an'ny lioana hoe iaza ndray na dia miazakazaka ry izy marainaka hatramin'ny ariva misy fotoana mahazo misy fotoana tsy mahazo miandry ela ny etsa raha misy ny mahay kasikasy indrindra dia ny lioana satria ny lioana io afaka miforotra ao miandry eo izy adiny 3 tsy mikofoka ambara-pazahoany antoka hoe variana le haza dia afaka ho alainy samboripotsiny toy ny fody lendrano tsy mavesatra azy io fotoana fiatrehana io satria fomba fahitana an'ilay izy dia plaisir satria andeha hisakafo zay mihitsy le problème hiatrika géant ianao dia tsy mahita an'ilay izy ho plaisir fa mahita an'ilay izy ho délire hoe izy akony efa hita fa ngeza be ko mbola atrehana nefa Andriamanitra miteny hoe atreo ary Andriamanitra ny maniraka anao tsy fotoana mavesatra le fotoam-piatrehana hiditra any amin'ilay toetra tsika rehefa avy eo mantsiny tsy tokony havesatra ho anao ny miatrika an'le fahafahanao mamoaka an'ilay toetra tsy tokony mampitaraina anao fotoana tokony hafinaritra ho anao tsy miabandona mihitsy ny lioana ao anatin'ilay resantsika satria fantany fa voavoaka izy nona mody eo izy voky raha sy ny toy ny fotoana mafinaritra sady sakafo azy ny anton'le haza apokalipsa 5:5 ozy izy ny baiboly minaran'i Jesosy hoe ary ny anankiray tamin'lo olona nanao tamiko hoe aza mitomany indro ny liona avy amin'ny fireneny Joda dia ny solofiny David no efa naharesy ka anokatra ny boky sy hamany tombo-kaseny 7 Jaona ao amin'ny boky ny apokalipsy iny nampahitana fa tokana no afaka nandray nijery nanokatra sy anoratra indray ao amin'ny boky ny fanavotana dia Jesosy asio tehaka tsara ho an'i Jesosy ary nafahany Jesosy nanao an'izay dia satria naharesy izy amin'ny malio anazy Jaona 4:7 hiditsika n'le fomba fijery hoe inona le tian'Andriamanitra tonga ao anatinao mba ho amoraina ny fandresenao ataovy amin'Ary no anaran'i Jesosy hoy ny tompo ny haniko dia ny manao ny sitrapony izay naniraka sy ny mahavita ny asany ny fotoana ny sitrapon'Andriamanitra dia tokony ho fotoana mahafinaritra toy ny andeha hisakafo ary tokony ahita fahafinaretana satria azahoanao tanjaka izay no mahatonga an'i Jesosy manome ny fiombonana amin'ny tenany sy ny rany mba ho fotoam-pahafinaretana miombona latabatra aminy fa tsy fotoana mampiketrona tsy angivotsy vinaigre ny natolona anao hoe ity ny tenako sy ny rako hoe avy mihinana ilay angivo dia sady mangidy dia avy eo indray vinaigre indray fa mofo sy ranom-boaloboka ohatr'izao le izy ozy izy Josasy Kaleba haninao atsika ny vaventy tompo-tany na ny géant na ny adversité sy ny obstacle eo anoloanao dia ozy izy Jesosy haninao an'ny zanak'Andriamanitra ny manao ny sitrapon'Andriamanitra fomba fijeriny Josasy Kaleba tsy ady amin'ny fahavalo fa andeha hisakafo tsy haiko alohanareo fa ny fotoana hisakafoanana zany isan'ny fotoana sarobidy ao aorian'ny fotoana hivavaka manao korazady mandeha miasa tiako tena zany anankiray anisan'ny moment anankiray tena hoe misokatra daholo ny ao anatinao hoe andeha hisakafo ianao ary tsy haiko hoe maninona fa rehefa ody any an-danitsika indray androany ny atao voalohany ao velarina ny latabatra dia ahiry-sakafotsika amin'i Jesosy misy dikan'izany Josasy Kaleba niatrika an'ireo géant ireo novain'Andriamanitra ny tao anatiny tsy hiatrika zavatra goavana fa hiatrika fitaom-pisakafoanana avoky ny géant izay manakana anao tsy hiditra ao an-kanana no resena toy ny sakafo aty amin'i Jesosy ohatrany hoe tehiteh zany Jesosy hoe ianao ny tsy hoe miady amin'ny tenanao fa ohatry misakafo ianao manao ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ilay hoe miady mihitsiny io verité miady ianao
fa ny fomba fiatrehanao azy raha vao miatrika ianao toy ny miady dia ho kivy melohan'ny ady ianao hoe iadiny ray. Eto Andriamanitra manome an'ilay fahafahanao miditra anatin'ilay ady a nefa tsy mavesatra ohatry ny miady. Izany hoe miady ianao fa miatrika ohatry ny misakafo. Tena kaikinao a miatrika an'ilay ady ianao hoe a ohatry ny olona andeha hisakafo hoe. Ny nofinao indray ny manakana anao tsy ho tafiditra any amin'ilay programan'Andriamanitra, izany hoe ny géant manakatra anao zao izay ny nofinao. Dia ny fahafahanao miatrika an'izay satria ohatry ny sarotra be ilay hiady amin'ny tenanao ianao. Dia omen'Andriamanitra ilay izy manana fomba fijery hanamaivananao an'ilay ady a toy ny mandeha misakafo dia mivadika ohatry ny plezira fantatrao fa hahavoky ianao a ny fandresenao an'ilay nofo a mba hanao ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Mampety ianao ny mandresy ny nofinao. Ary izay fandresena izay tsy fandresena foronina fa fandresena efa vitan'i Jesosy teo amin'ny tenany a dia nampitainy a ho eo aminao. Raha Jesosy zany no anontaniana izao ny teneniny tsy ady io fa sakafo. Raha tadidinako izy ny laza tsy maty io fa ino izy? Matory. Izany hoe Andriamanitra rehefa apiatrika anao zavatra dia tiany ianao hiatrika an'ilay izy miaraka amina fomba fijery a mahay manamaivana sy manatsotra an'ilay izy a eo amin'ilay fahitan'Andriamanitra azy. Rehefa miteny Andriamanitra hoe matory io dia ahoana? Inona tonga anatin'ny fonao? Azo foazina. Ohatr'izay mihitsy ilay hoe sakafo io, inona zany tokony tonga ao am-ponao? Azo hohanina. Tongotra maheno tsara ianao. Avereny izao vavaka izao, ray aminaran'i Jesosy a. Ampianaro aho hiverina toy zaza. Anatsotra, anamaivana, araka ny fijerinao. Ninninna ady a dia toy ny fiatrehana sakafo zany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sy tehaka mafy tsara ho anao. Fomba fijery faharoa dia ny fahaizanao mametraka an'Andriamanitra ho hendry mahay mandamina. Na ty fomba fijery faharoa ty a dia misarika anao Andriamanitra hita fa rehefa miatrika zavatra ianao dia kely io no lefa vitany. Misy fahatongavan-tsaina tian'Andriamanitra napahanao hevitra fa ny zavatra efa nataony a dia lehibe lavitra noho ny zavatra atrehanao a androany. Nomeri 7:7 naran'i Jesosy fa ny amin'ny Kaleba mpanomboka kosa satria fanahafa ny tao aminy tanteraka tamin'ny fanarahana izy dia hoentiko any amin'ny tany izay nalehana izy ary ny zanany andova izany. Anisan'ny nampiavaka ny Kaleba dia Andriamanitra mihitsy ny teny fanahafa ny tao aminy, tena fomba fijery hafa kely mihitsy satria tanteraka amin'ny fanarahana izy. Ny ao anatinao fa natao amin'ny Kristy ho tanteraka amin'ny fitarihan'Andriamanitra indray ianao. Mbola tsara lavitra noho ilay nampiavaka ny Kaleba nefa ao anatinao. Andriamanitra naniraka ny mpisafitany hizahan-tany fa tsy izany tompo-tany hanohatra ny fidiranao tany Kanana. Tian'Andriamanitra hita ny zanak'Israely fa tena tondra dronono sy tantely tokoa ilay toerana. Tian'Andriamanitra ho konfirmen'ny olona ilay zavatra efa niteneniny mba ahery ilay olona hoe tia ilay lazain'Andriamanitra ny tsidianay ilay toerana tena ohatran'ilay niteneniny tokoa ka matoa Andriamanitra miteny a dia zavatra efa misy ilay teneniny a ary matoa Andriamanitra mampahita dia natao antsika ilay zavatra pahitana. Matoa nampanandramany nandeha 40 andro antsika tsy maintsy hipetraka any amin'izany toerana izany tsika. Azonareo amin'izay ve izy? Azo sa tsy azo? Tokony ho fahafinaretanao antsika ny miatrika fanoherana satria ho fotoana anankiray ahitantsika n'Andriamanitra marina amin'ny teniny. Ninninona mitrango eo amin'ny fiainanao mba ho vao ilay fomba fijery ahita hoe eo amin'io zao Andriamanitra aneo fa marina indray ny teniny. Amen. Tena akaikinao marina eo amin'io lalovanao io zao ny tenin'Andriamanitra hoe avere marina tsara zany. Marina eo amin'io lalovanao io zao ny tenin'Andriamanitra hoe amen. Teneno izy raha masina mena io hoe misaraka indray io hoe raha Jordana io hoe miantony io hoe dia lasa ianao. Teneno izy raha Jeriko io hoe dia mihitsana indray io dia miampita ianao. Amen.
mila fantatrao fa efa lehibe lavitra zay efa nataon'Andriamanitra tany amin'ny lasa no zay ilanao azy any amin'ny ho avy. Aorianany fanekenao hijery an'izay sy hiaiky an'izay dia hipololotra toy ny loharanotsiritra avy ao anatinao ny teny mpankasitrahana sy ny teny mpisaorana ho azy tsy terena. Nefa ianao raha vao tafiditra ao amin'ny fisaorana tonga dia midiry eo vavahadiny amin'ny fisaorana. Zany hoe mampiditra anao amina zavatra tsara be zany ny fisaorana. Raha mana fiaina mpisaorana ianao zany dia tafiditra foana ny amin'izay omanin'Andriamanitra ho anao. Tena kaikinao aza atao ambanin-javatra amin'ny fiaina mpisaorana hoe Andriamanitra te hita ny zanak'Israely hisaotra azy any amin'ny dezera hiatrika tany Kanana. Fa maninona? Satria efa nisy Egipta resy. Mifototra amin'ny zavatra efa vita tany amin'ny lasa mba hisy hanovanao ny zavatra any amin'ny ho avy. Le any amin'ny ho avy anie hovaina ihany fa mba hahatonga anao hatanjaka tsara hiatrika an'ilay androany dia mila manam-pahendrena ianao mijery an'ilay taloha nataon'Andriamanitra. Fa le taloha no efa lehibe lavitra. Dikan'izay raha efa le lehibe lavitra ny vita tokony hisokatra ho azy ao anatinao ny finoana hoe tia manaraka ity zany hanina fotsiny sisa satria le tany aloha efa novitany. Inona ary ny dikan'izany ho Joshua sy Kaleba? Mahita n'Andriamanitra miasa mitoy. Miasa mitoy Andriamanitra. Tsy hoe miasa tapatapaka fa miasa mitoy. Tena kaikinao miasa mitoy izy hoe. Tsy tapaka mihitsy ny asany hoe. Ohatrany ahoana zany? Ry Joshua sy Kaleba rehefa avy niatrika an'ilay fisafona tany amin'ny dezera izy ireo. Dia nampian'Andriamanitra izy ahita fa le nivoaka tany Egipta ny lehibe lavitra no le hiditra any Kanana. Mila suran'izay aloha ianao vao afaka mandroso. Fa raha vao bloqué eo ianao dia ho tavelany amin'ny dezera eo ianao tandrema. Satria rehefa tsy manana izay fomba fijery izay dia tsy maintsy himonomonina. Dia nefa ny Korintiana 2:10 dia miteny fa izay monomonina ringana. Na ianao zany misaotra tafiditra na ianao monomonina dia ringana. Boananeo manefa-bola ianao novana ny fomba fiteninao sy ny fomba fijerinao. Raha zay ianao tonga dia mijery, wow, napiditra tamin'ny janvier Andriamanitra. Amin'io tsisy vola ny aposy, tsisy asa, tsisy ninona mamiratra, fa tonga saina ianao nampidiriny tamin'ity taona ity. Fa maninona ny nampidiriny tamin'ity taona ity? Satria tiany ahita ny fiafarany ity taona ity. Hitanao hoe izay lojika izay ve? Andriamanitra tsy hampahitanao amin'ny fiandohana raha ohatra ka hoe tsy sitrany ianao ho velona ka hitany farany. Nefa ianao mbola velona andro amaraina, velonaina soamantsara, misy antenaina. Ny nivoaka tany Egipta ny lehibe lavitra no le hiditra ny tany Kanana. Tia le hoe asa mitoy, le Andriamanitra namoaka ihany no Andriamanitra mampiditra. Le Andriamanitra namonjy ianao tamin'ny fahatongavan-tsaina ihany no Andriamanitra hikarakara ny fiainanao androany. Azo fitehaka mafitsara ho an'Andriamanitra moa. Le Andriamanitra namoaka anao tamin'ny 2022 no hampiditra anao amin'ity 2023 ty. Andriamanitra ny tsara ny Andriamanitra ny Egiptianina no hitsara ny Andriamanitra ny Kananita. Aza matahotra ianao ho tsara ny fiafaran'ity taona ity amin'ny anaran'i Jesosy. Ataovy azo antoka fotsiny fa mihatsara ny toetranao arakaraky ny fiafaran'ny taona. Amen ohatry ny kelikely ataovy amen mirefitra tsara vao amen toetra. Renao hoe zany fahamarinana zany. Tsara ty taona ity fa tsy tsara ho azy. Tsy hoe hiandro eo dia mivadika ho tsara ho azy eo io, tsisy an'izany. Miandro ny fiovanao Andriamanitra vao ahafahany miainga ao amin'ilay fiovanao hanovany zavatra rehetra manodidina anao. Raha etsy renao miteny hoe pastera amin'ny janvier milaza aminao fa iova. Tonga dia maminany fin janvier iova tanteraka ny fiainanao. Tsy azo aroso novembre tsy afaka ka. Tsy ahafana mampandroso ny décision-nao amin'ny janvier ko. Amin'ny janvier anao vao iovako dikan'izay ho jerevan'Andriamanitra eo amin'ilay fiovanao hoe tena niova ianao, eo vao hiasa izy.
dikan'izay ny décision-nao zany ka ny mampaela an'le izy. Raha zay ianao omalany nanapa-kevitra. Ahoana pasteriko za ary manatrika androany ka ahoana moa nanapa-kevitra omaly. Manaitra anao hoe raha zay ianao tsy mangatakandro. Fa amin'ny fotoana andrenesanao teny ho vao le fomba fijery. Tsy ataoko mavesatra intsony ny hanomezako voninahitra n'Andriamanitra mba mandresy eo amin'ny tenako ny sitrapony. Vita ny journée manao bilan wow, feno sitrapon'Andriamanitra ny fiainako, feno sitrapon'Andriamanitra ny saiko, ny vavako, zay rehetra nataoko sy ny momba ray manontolo. Avereny hoe Andriamanitra miasa hoe mitohy hoe. Salamo 7:7 amin'ny Jesosy, zay namela ny heloka rehetra, manasitrana ny aretinao rehetra. Le mpamela heloka ihany no mpanasitrana. Dia tia nefa mahavariana. Rehefa anatin'le torotoro be iny no fotsika le mitomany iny tsika dia le manenina be iny. Dia le mandeha le toroteny hoe miverena ianao. Dia renao mihitsy hoe miverina ianao. Io firy nefa natsapan'izay aloha e. Tokony hoe manangana daholo zay tsy nanangana an'izay, zay tsy manangana dia hafahafa kely satria tokony efa natsapan'izay expérience daholo hoe Andriamanitra miantso anao hoe miverena fa ho fafana ny helokao. Dia miara miverina tsika menakavy. Dia le hira alefan'ny pasterin-jivako tonga dia le hira tonga dia le heninao be mihitsy hoe tena azonareo ve le izy. Dia eo ianao zany le mifona iny tena hoe dia mandefa teny amin'izay Andriamanitra hoe voavela ny helokao. Inona association anao? Maivana be. Nefa rehefa miteny le mpanomp'Andriamanitra hoe sitrana amin'ny aretinao. Tsy maheninina. Tena hoe kaikinao tokony hitovy le fahatsapahanao hoe rehefa namela Andriamanitra hoe renao le izy. Rehefa manasitrana Andriamanitra hoe dia tokony ho renao koa le izy hoe io e zay namela ny helokao ihany manasitrana anao. Andriamanitra mamela ihany no Andriamanitra manasitrana mitoy le asa. Jesosy namoaka anao avy tao amin'ny aizina ihany no mampiditra anao any amin'ny mazava. Andriamanitra manambona ny ainao no Andriamanitra anambona ny rehetra momba anao. Faharoa, mila mahita an'Andriamanitra ianao mampandresy mitohy. Ny fandresenao zany misy fanombohana dia misy fitohizana. Ilainao fantarina zany satria ny fampandresen'Andriamanitra anao tany aloha dia lehibe lavitra no zay fampandresena miandry anao ao aoriana. Amin'Andriamanitra zany ny rezatra aloha tonga dia asainy hatrehanao. Dia avy eo ny maivamaivana. Fa ny fomba fijery indray mieritreritra hoe tia indray ny mafy kokoa ny tany. Fomba fijerinao zay, fa raha ny fijerin'Andriamanitra tsy ho hatrehonao androany io ny mafy, fa le efa vita ny iarahanareo mianaka omaly tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Ka le izy pasterany le hatrehako androany mihitsy amin'ny mafy ao amin'ny fomba fijerinao no misy ty fahadisoana. Satria le Andriamanitra miaraka aminao hanampy anao no miteny hoe tsy io ny mafy. Dia mety hiteny ianao le hitranga-rapitso io. Toy Jesosy anka le niarahantsika omaly. Ny any amin'ny école eto ambony tany examen voalohany mora dia any amin'ny examen farany vao sarotra. Fa ny an'Andriamanitra ny examen sarotra indrindra ny tonga dia ataony voalohany mba hampahirezana anao hoe le manaraka tsy mafy ohatran'le tamin'ny voalohany fa vitaina ohatran'le tamin'ny voalohany. Misy olona tian'Andriamanitra hery miala eto. Tsy tian'Andriamanitra ianao ho kivikivin'ny tamin'ny maso satria tian'Andriamanitra hafantatra ianao fa le efa vitany. Dilira ao anatinao zany fahamarinana zany fa io hatrehanao androany io tsy hampafiriny amin'le efa nataony omaly. Tonga dia manamboatra saina amboarina. Pastera tsy mety miova mihitsy le izy maneke hidiran'le teny. Dia ekeo le fanampian'Andriamanitra. Aza misisika anamarina hoe ele androany mihitsy ny sarotra. Androany zao mety hiteny ianao ohatra mafy be le mba hatafita amin'ny fiainako. Tia misy zavatra anankiray tena nivitain'i Jesosy ary efa niainanao sy efa fandresena be ho anao. Tonga tao akibon'ny mamanao soamantsara ianao. Dia ianao zao mety miteny normal be ko mifankatia izy mivadiko. Andraso aloha fa tsy normal ka. Misy Andriamanitra nanendry tao, nisy ady tao. Fefa niaraka taminao Jesosy tamin'izay. Ary Jesosy tonga dia niteny hoe ianao, torinao izao.
androany zany raha mbola velona ianao dia mba misaina lavidavitra kokoa hoe raha zara nampisiana nataon'Andriamanitra misy ninninona zany zay mety ho ilaiko eto amin'ity tany fivahiniana an'ity a raha zaza nataon'Andriamanitra misy a zay rehetra ilaiko a manaraka ho azy dia eno iany edena aloha vo adama edena aloha vo adama dikan'izay le zavatra heverinao zany a efa vita efa vonona miandro ny fisokafany ao anatinao hitsikitsika eo mpiatrehana anamorana amin'ny famoahana an'le izy fa aloha fiafaranyity taony ity mba sy ho fiandrandrana miaraka amin'ny toetra mendrika fa hiasa Andriamanitra. Maro ny vavolombelona fandresena fahavalo miloha niditra ny tany Kanana. Nandresy ny Egyptianina ary Mosesy teo amin'ny ranomasina mena. Nandresy ny Amalekita tamin'ny tanan'i Mosesy ny sandratra. Nandresy ny Amorita nampiasan'Andriamanitra fanenitra frelon fanenitra ny rahan'Andriamanitra nanindrona atonga ireo miaramila ireo ho voan'ny tazo matin'ny tazo tany na miaramila nitsoka aloha izy Andriamanitra na miaramila mitsoka ny mizoitsoitanareo ho tratra amin'ny fanenitra zay irahako izy izy ary tsy ho amin'ny sabatra sy ny tsipika anareo izy nanomezako fandresena ndao nareo hiteny hoe zany nandresy fa zaho izy mampandresy anareo zany nefa napahitana Andry Mosesy tany amin'ny désert deo izy Joshua sy Kaleba eo amin'izay tena kekinao hiditra amin'le manaraka ny antsika hoe ozy izy Joshua sy Kaleba le Andriamanitra nampandresy antsika ny voaka ny Egypta ampandresy antsika rehefa hiditra ny tany Kanana. Continue les victoires. Nisy victoire tamin'ny 2022 mba soraty ao anatin'ny cahier sy ny carnet anao tendana mivavaka amin'ny saotra an'Andriamanitra hoe tompo raha reny ny rana tamin'ny 2022 tsy ho latsa-danja amin'izay koa le ho ataonao amin'ny 2023. Ary hitako Andriamanitra mampanoratra salama hoe saintsainy ny fahagagana rehetra nataony. Manana fotoana hijery fefa lehibe lavitra amin'ny fandresena tany aloha noho ny amin'izao. Fandresenao toetra ratsy zao efa lehibe lavitra no fandresenao fahantrana iandrasanao n'Andriamanitra mandraka androany. Zao rasy. Ny fandresenandreo firenena melohan'ny Kanana ireo dia efa lehibe lavitra noho ny fiatrehana ny Kananita. Tsy azo ny zanak'Israely zany satria rehefa tonga ny sabotsy maraina ohatr'izao dia tsy nanatrika fotoana tao amin'ny trampokon'olona le zanak'Israely. Joshua sy Kaleba rery ny tao sy le génération le zanaka. Tena eno izy hoe hoay eo aika ny tany Egypta ny lehibe lavitra noho le Kanana miandra dikan'izay raha ny goavana aza ny vita ny manaraka eo tsy maka izy. Dao tsika ne fijery ny Egyptiana ne 1m70 1m80 mety hoe misy 1m85 miady varotra eo raha maka maro e. Fa ny Kananita ne ka 2 metra ny nain amin'izareo e. Ny kely indrindra amin'izareo 2 metra. Zany hoe raha nijerevanao hita maso ny Kananita ny lehibe fa ozy Andriamanitra hoe tsy Kananita ngeza be io ny tena ngeza fa le Egyptiana efa noresentsika ngeza zay manaraka eo hanina ho atsika. Te hiteny Andriamanitra hoe tsy maninona io rehefa miaraka tsika rehefa fatsika miaraka aminy dia matsiaro zay efa nataony tany aloha. Ny karakarana ny fiainanao androany tsy lehibe lavitra no namonjeny anao omaly. Tena kekinao ny namonjeny anao no lehibe indrindra hoe ino ny sarotra be hoe Jesosy ny sambotra anao io hoe Jesosy ne manao calcul isambotra anao e. Mandefa mpitandrina izy mandefa mpanompon'Andriamanitra manisy circonstance izy tsy efa ny fiainao eny ndray tsy mampitodika. Fa misy koa anankiray zay andrasany anao tsy maintsy mitodika anao. Ino ny sarotra indrindra le ampitodika anao. Androany ianao efa tafatodika soamatsara ny aminy tafajery azy ary tsy mialany tsony ny fijerinao dia tehiteny Andriamanitra hoe ohatry ny tetezany Andriamanitra manao bilan miaraka aminao ha le namonjy ianao tena enjana aza matahotra an'le manaraka io fa iny le efa vitantsika iny ny sarotra indrindra tia manaraka tia azo atrehana tsara miaraka amin'ny faherezana. Courage ianao
tsara ho anao fiafarany ty taony ity zay ohatrehanao aorianandro amin'ny maraina isan'izay force avy ao anatinao zay ampanivaiva ny tananao isotra sankasitraka azy atonga anao hiatrika indray tahaka izay efa nasehony hatramin'izay ataovy misy continue ny fifandraisanao amin'Andriamanitra zay efa mpandreseny efa hitanao mbola ho tohizany indray amin'ity taony ity ao aorianan'ity fotoana maraina ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Méthode tsotra be le izy. Fahatelo mahita an'Andriamanitra manome mitohy. Le voalohany miasa mitohy, le faharoa mampandresy mitohy, le fahatelo manome mitohy. Andriamanitra miteny dia Andriamanitra miantoka arak'izay nyteneniny. Andriamanitra mampahita fity, Andriamanitra mamatsy. Rehefa nivoaka ny Egypta ny zanak'Israely dia nomen'Andriamanitra volamena sy volafotsy. Zay Andriamanitra zay ihany le nampanantena hoe rehefa tonga ny tany Kanana nareo. Deutéronome 4:1-9:1-12 dia izao nyteneniny. Misy tanàna lehibe sady tsara tsy nataonao. Trano feno zava-tsoa rehetra tsy nofenonao. Lavaka famorindra voalavaka eo amin'ny vato tsy nolavahanao. Tany voavolo voaloboka sy hazo oliva tsy nambolenao. iPhone 16 tsy nividinao. Mazava angambana. Pastera, vao 15 livre 16. Zany hoe mbola ilay ny ekibon'ny Apple zany efa voman'Andriamanitra sahata ho anao. Dia ao anatin'izay tian'Andriamanitra hery ianao hoe raha namoaka avy any Egypta nisy voandalana volamena sy volafotsy. Misy cadeau de bienvenue rehefa miandry. Indraindray tsika bloqué fotsiny saotra n'Andriamanitra fa nanome volamena sy volafotsy. Inona reny andra ny tany Kanany? Hoy Andriamanitra hoe za nanome rehefa mivoaka ary za manomana rehefa hiditra nareo. Dia saintsainao amin'izay le namatsy hatramin'izay ihany mbola hijoro amatsy ianao aorianany androany. Pasteur, niakatra ny vidin'ny vary. Le Andriamanitra namatsy ianao teo amin'ilay vidim-bary mora tamin'izany, amatsy ianao amin'ilay vidim-bary lafo androany. Ataovy amenina ny olona mila vary azafady. Mba ataovy amenina zany. Tsy haiko hoe maninona fa tena ny anatin'ny foko mihitsy ireny le tsodrany resaka sakafo ireny dia mba ataovy amenina fa miatra mandaitra. Tena mampatahotra anao fa mandaitra le izy. Ahita fity vary ianao amin'anaran'i Jesosy. Raisy zany. Raisy zany amin'anaran'i Jesosy. Aza miandro hoe le tsodrany vola fa te hividy vary zay. Tsy vola izy fa vary. Fa le Andriamanitra namatsy ianao hatramin'izay ihany, mbola mijoro izy androany manao siny miteny hoe mbola ho tohiziko ny famatsiana anao. Oh! Ka le zao pastera voaketsy zao dia mandalo mpivarotra dia aza mijery le mpivarotra. Fa mijery an'i Jesosy tompo sy mpanefa ny finoantsika. Satria maninona? Tsy ho vary miakatra io sarotra. Fa le vary tamin'izany nefa sarotra izy Andriamanitra fa nivitaiko sy nefaiko niaraka taminao izay manaraka eo aza matahotra fa tsy maka izy io. Arakaraka miakaiky ny farany zany no memaivana ny ady. Arakaraka miakaiky ny farany sy arakaraka ny mieratsy zao fiainana zao no memaivana ny ady. Misy fotoana rehefa maheno Jesosy miteny hoe ety amin'izao toy izao hitanareo fahoriana. Aza miteny izany. Nefa za efa naharesy zao tontolo izao. Tia teny Jesosy hatreo fotsiny fa azahoana fa ny mafy io no efa nierahana. Mila matsiaro ny fiarahanao tamin'i Jesosy hatramin'izay ianao. Ka za pastera vao tamin'ny maraina nanolo tena efa misy fiarahana hatramin'ny maraina ka hatramin'izao. Amen. Le Andriamanitra nanome volamena tany Egypta ihany ny teny hoe miomana. Zavatra be dehibe no omaniko anao any Kanana. Ireo zavatra maro be dehibe voatanisa ny bokin'ny Deutéronome reo, ireo ny tandindon'ny fahasoavan'i Jesosy, zavatra maimpo-ny efa vonona, tsy avy amin'izay nataonao, fa disponible na vonona azo raisina avy amin'izay nataon'i Jesosy. Ahoana ny afahako misitraka an'ilay zavatra maimpo-nao amin'i Jesosy?
amin'ny alalan'ny fisaintsainanao fa le famonjena ny sarotra aloha sarotra le sarotra indrindra nefa ny vitaina dia avy eo mizara fotsiny izy atỳ aoriana tena kaikinao tsy mafy be ny miandry zavatra avy amin'i Jesosy hoe ny famonjena ny sarotra indrindra hoe fa efa vita ny famonjena hoe teneno izy manaraka ho azy ny ambiny hoe tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra fahatelo anatina fomba fijery ahafahanao miaraka amin'Andriamanitra le fijery voalohany dia ny fahafahanao manamaivana hoe ady le izy fa haninao anao maty le olona fa matoro ozy ianao Jesosy nampianatra an'izay le faharoa teo dia ny fahaizanao mametraka hoe ny zavatra tany aloha dia maninona lehibe lavitra noho izay atrehanao androany silanao azy rapitso ty fahatelo ty dia maneho an'Andriamanitra tsy miova avy ireny hoe Andriamanitra tsy miova izy hoe avy ireny Andriamanitra tsy miova izy hoe Josoa toko voalohany dia fadimy aminaran'i Jesosy tsisy olona hajanona eo amin'ny lohanao amin'ny andro rehetra iainanao tahaka ny nombako ao Mosesy nombako anao koa tsy andao anao na hafoy anao men'Andriamanitra ny toko ho an'i Josoa rehefa tena hiditra ny tany Kanana zareo dia hozy izy Andriamanitra tamin'i Josoa jereo ny fomba niarahako tamin'i Mosesy fa ianao koa afaka miaraka amiko ohatry ny niaraha Mosesy tamiko nametraka modèle Andriamanitra teo amin'ny Mosesy rehefa tonga Jesosy tsisy modèle valabolafa tsony fa avy hatrany dia Jesosy ny modèletsika dia te hiteny Andriamanitra hoe ohatry ny iarahako tamin'i Jesosy no afaka iarahako aminao atao hoe lioana mandrezatra zany ataonao zany fa tsy lioana mierina fa mety sa io le modèle Jesosy nanehoan'Andriamanitra hoe possible olona misy Andriamanitra possible olona feno Andriamanitra possible olona manana ny fiainan'Andriamanitra teniteny tamin'i Josoa Andriamanitra jereo ny iarahako tamin'i Moïse hitanao ve tena maly Josoa hitako tsara dia izy Andriamanitra ohatran'izay koa afaka miaraka amiko ianao jereo fa rehefa nandeha nitoroteny Jesosy dia misy an'io prinsipy io raha matoa anankiray ihany zao nanan-kevitra hoe tsy miandry kasiana tsy izy mikasika fa za no mikasika io raha matoa io ny saina tsy miandry toeram-pikasiana fa tonga dia maky any an-dalana ary dia nataony zany ao marika toko 5 dia ozy izy minaran'i Jesosy ny 9:20 na dia fitafiany ihany aza ny voatendriko dia ho sitrana vao nahitan'izay ny olona rehetra hoe mikasika hony izy tety an-dalana dia ao amin'ny Matthieu toko 7:9-30 Matthieu 14:36 tonga dia niainan'ny olona rehetra izay nahitan'le modèle voalohany izay vavolombelona izay zany hoe Andriamanitra zany vonona anoy sy anao hiasa mitovy amin'izay efa nasehony teo amin'izay teo alohanao raha namaly Mosesy toy izy Andriamanitra amaly anao ary Josoa ohatry mandefa mesazy Jesosy hoe raha nako io madama io zay rehetra tonga eto koa afaka to dia maka daholo satria izay nataony anankiray dia afaka ataony rehetra ozy izy Matthieu 14:36 ary nangataka taminy raha olona be dehibe reo lasa olona be dehibe amin'izay le izy teneno akaikinao zavatra hitanao ndray mandeha hoe afaka hiainan'ny olona rehetra hoe afaka hiainanao hoe ary nangataka taminy raha olona reo mba hamela azy anendry na dia nisomotra viavin-dambany tena kopia le izy kopia n'le raha matoa teo niza nanendry sitrana Matthieu toko 20:1-30 Bartimeo indrindra nokatra lamody anankiray ozy izy mandrafo aminay tompo zanak Davida tia lehilahy ty tsy nangataka fanasitrana fa niantsoantso nangataka famindrapo dia ozy ny olona hoe tsy mandaitra zany fa vao nahiratra mason'ny Bartimeo dia niova ny fitenin'ny olona mandaitra zany ary tonga dia lasa lesona sy modèle zay narah rehetra taty aoriana indray le boka 17 mamindrafo aminay baiboly dia laza fa diovin'Andriamanitra teny an-dalana izy ireo tahaka nanasitrana amin'ny Bartimeo izay nanomboka n'le lamody dia nitoiziny rehetra tena kaikinao tsy miova Andriamanitra hoe izay nataony teo amin'ny hafa hoe afaka ataony eo aminao zay no mahatonga antsika
vonona miaraka amintsikym-panantenana rehefa isy hijoro vavolombelona fa tsy miaraka amin'ny hirikivym-pialonana andreny zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny hafa. Le fomba fijery mihitsy misy zavatra diso. Ty le mahatonga le mangidy. Voninahitro n'Andriamanitra zany fa za zany vao tamin'ny herinandro niditra tato amin'ity raiky ity tonga dia valim-bavaka be, tonga dia mangidy daholo zay tsy voaforafo rehetra hoe zay efa 5 taona mbola tsy nahazo an'izany. Tena akaikinao satria le fijerinao diso hoe fa le nikasika an'iny olona iny teo hoe iny le mbola andrasanao mandrakandroany hoe tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Jerevana tsy mitovy. Le olona teo mitsory hoe voninahitro Andriamanitra zany fa mpivoaka somatsara, ianao mbola tsy manambady. Manambady aloha vao bevoka, ary bevoka aloha vao miteraka, fa tsy hoe miteraka vao bevoka, zay vao manambady. Inona tokony tonga ao anatinao? Wow! Nanao zavatra indray Andriamanitra. Zay ny proof fa marina ao amin'ny teniny izy. Reny vavolombelona, ino le vavolombelona? Voninahitro Andriamanitra zany fa le vadiko tokony to dia velom-panantenana. Wow! Ny anjara kosa efa andalina satria iny le signe omen'Andriamanitra fa velona eo amin'le fivoriana izy manamarina ny teniny ary miasa eo amin'ny hafa. Raha ny hafa aza ny kasihany zako tsy diso anjara. Voatapitra le voninahitro n'Andriamanitra. Eo ana dia efa misy fizahanttoetra e. Voninahitro n'Andriamanitra zany fa tena tsisy vola mihitsy eo amin'ny fa androany vao hiditra teo tena misy vola be. Tena tonga dia hita hoe tsy zaka. Fa tokony to dia faly ianao. Wow! Mahay manome vola Andriamanitra. Tandreo fa mipoketra ny mamo injana be eo. Misy vola miforona ho azy anaty zany efa vavolombelona misy an'izany poketra manjavy natina fiara anankiray Belera mipotra ho azy natina fiara anankiray Mbomangaka any aiza nareo petraka moa Mbomanambola. Teo izy Eli zay. Wow, izy Eli vao teo resaka zay. Wow, tsy nataon'i Jesosy tao anatin'ilay fiara velona izy manjary isaina hoe ay itsy hitaka rehefa tena aika tao anatiny any. Hitanareo ny olona aingana manamaivana ny témoignage ataon'Andriamanitra aza isan'izany ianao, aza mifanamaivana. Miasa Andriamanitra fa tena tsy hita le izy reto. Tena tsy hita le izy fa lasa hita ho azy amin'ny maraina. Zany ny Andriamanitra ao. Tsy hainao ny lasa dala fa Andriamanitra mihitsy mampitombo fahendrenanao. Fa zay tsy misy ninonina tsy misy. Merci. Mbola mandrakandroany zany possible zany amin'ity androandro maraina ity vao misokatsokatra no anatinao falifaly. Avaiza le fifaliana avy amin'ny fiekenao fa ny zavatra tany aloha no efa lehibe lavitra no zavatra taty aoriana. Dikan'izay miatrika miaraka amin'ny tsikitsikim-panantenana ianao. Afaka hitena ianao tsy mankaiza io zavatra mitrango io fa tahaka ny esan'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny hafa no mba hiesany koa eo amin'ny fiainako. Tambavaka pastera fa tsy mety mahazo fiza le zanakay. Raha nomen'Andriamanitra ny zanaky ny hafa mba omeny koa ny enao sy enao. Mazava angamba an'izay. Lasinareo menakavy dia miverina manatrika fotoana eto amin'ny heriny. Fiza multiple entrée. Tandremo fiainam-pananao rehefa mahazo viza ianao. Tahaka an'izay naseho tany amin'ny lasa afaka mbola veriny androany. Misy fotoantsika manembana hoe tena tamin'ny vao nanolo tena mirakla fotsiny. Rehefa tena nanaraka azy dia ohatra miaina ilay mirakla. Satria teny Andriamanitra amboarina amin'izay ny toetranao. Tiany Andriamanitra ho maro toerana amin'izay ny tena mahaenao anao, ilay olona anaty, ilay toe-panahy. Fa ilay maha-Andriamanitra mirakla azy tsy niovy izy fa kalma fotsiny ianao. Mety mandalo an'izay periody izay fa aza atao mahataitra, aza atao mampikiropaka ary aza atao mampiala anao amin'Andriamanitra. Ao izy na dia miafina azy ary miasa izy na dia tsy renao azy. Ny sura ny fitondrana ianao tsara.
ary tsy misy erreur zany mihitsiny a zay zavatra petrapetrany rehetra eo amin'ny lalam-piainanao. Kalma fotsiny dia misorira dia mankasitrahan'Andriamanitra misaotra e vita indray ny septambra raikitra indray ny oktobra. Amen reto. Zay nasaotany amin'ny lasa afaka veran'Andriamanitra androany. Afaka resika vavolombelona taon'izany ny ainan'i David. Ozy izy David le namonjy tamin'ny tanany liona Sibera, zay ihany ny amonjy amin'ny tanan'ity Filistiny ity. Ilainy ianao mahatsapa ny zavatra efa nataon'Andriamanitra tany aloha amin'ny fiekenao fa izy nanao an'izany mba ahafahanao mijoro miaraka aminy fa mbola izy ny anao an'le manaraka. Ozy izy Jesosy tamin'ny Paoly, asan'ny apôstôly 23:11. Ozy izy matoky fa tahaka ny nanambaranao ahy tany Jerosalema ny mbola nanambaranao ahy any Roma. Somary ohatry ny lasa saina kely Paoly. Ahoana moa ny atongavana any Roma? Fantatrao ve natonga an'Andriamanitra aniraka amin'ny Paoly any Roma? Tsy sotro Roma fa anafaka ny olona any. Ary olona anankiray nandrahana, anisany nandrahana Jesosy amin'ny Paoly ho any Roma. César, l'empereur César. Zany ny anisan'ny tena emperora masika, tsy kristianina. Izy no Andriamanitra ampanompony an'ilay empira zay feheziny. Dikan'izay raha vao misy karazana finoana manelingelina zay fanjakana zay dia fahavalony. Io empereur romana io nanenjika ny kristianina fantaom-pony Jesosy. Ozy Jesosy ny calcul. Paoly manana nationalité jiosy ianao dia manana nationalité romana. Ho ampiasaintsika io ho amin'ny programako. Ianao no irahako hijoro vavolombelona ny amiko sy ny fisiko eo anatrehan'ny empereur romain. Ampafantaro azy fa tsy tiako ho very izy. Raha kristianina tsy voafora zao no mivavaka. Ka ilatsaka eo ambony tapindohan'ny César mivaratra feno hafa avy amin'Andriamanitra atsapa hafa diso izy. Dia tonga avy any le Andriamanitra amaly an'le afo dia zao teneny hoe tsy vonoako izy fa ho velomiko. Tsy ho asiako varatra ny tapindohany fa ho asiako afo. Tsy afo andoro azy ka tonga ny volony raha nanambola izy nalohan'le afo dia sola izy taoriana zay. Tsy izay karazana afo zay ozy izy fa afo ny fanahy ampatonga saina azy. Dia ozy izy Jesosy amin'ilay kristianina mbola tsy voafora fo, ianao no amboarina fa za ty azy. Tandremo sao dia tsy mahavavaka ny firenena ntsony ianao. Tsy hitako tsony zay sisy entana. Eko ny problemanao. Tafotohany ianao. Tsy mahatonga. Taio ny firenena. Taio ny firenena. Bloqué eo. Caractère ilay izy. Ozany. Raha Andriamanitra no tanina ianao zany be tarina be. Jesosy ianona tena tsy zakako mihitsy ny Jesosy. Tiako izy. Za tsy ianao ka. Fa afaka miteny ary za hainao koa tiako ka. Fa izy le resako aloha izy koa tiako. Ary tiako ianao mba hivavaka ho azy. Fa te hamonjy azy koa. Tenena akaikinao Andriamanitra fitiavana ny Andriamanitra ao. Ozy izy Jesosy tamin'ny Petera amin'ny Luc 5:4 alatsao ny arato. Tonga dia feno azy andrano. Tonga ny jaunina 21 indray tonga avy any Jesosy. Alatsao indray ny arato amin'ny sisiny ankavanana. Verina indray ny mirakla. Sy mirakla verina ato ato. Kalma fotsiny ianao fa ho averin' Jesosy le izy. Aza manary toky ianao. Reny le ndray mandeha tsy miverina. Izy ny tenao fa ndray mandeha tsy miverina le izy. Ho averin'Andriamanitra io fa le fonao mihitsy tian'Andriamanitra azo toerana tsara. Tsy hitoky amin'ilay fahagagana fa hitoky aminy fa raha ny fahaiza-manaony tsy miova izy. Amen. Marika toko 4 nitsangana Jesosy teo ambony sambo. Mangina ozy izy tamin'le rano, le rivotra, le onjan-dranomasina. Tonga dia le rivotra be le mangina ozy izy Jesosy. Dia ozy izy le rivotra. Pardon. Azonareo ve to dia matahotra. Ozy izy pardon. Matahatra. Dia ianao tsy mahita an'izany dia matahotra an'ilay rivotra ianao. Ao an'ilay rivotra nefa rivotra matahotra. Any Jesosy ao anatinao.
Maria nytondra aloha fa tsy ianao no atahorany fa Jesosy ao anatinao. Dikan'izay raha ianao tsisy Jesosy aza mitonatona anaty tafiotra any ambony ranomasina mody aingana dia mangalabo hoe fa raha ao Jesosy attention ka andraso aloha io dona kely mihitsy ianao fa raha ao Jesosy tsy aritry mihitsy fa azavady tsy aritry ny leotra mitodika kely fa raha ao Jesosy tena akaikinao raha mbola ao Jesosy hoe kalma fotsiny ianao e tamin'ilay fanondrony indray nitsanga le tafoitra tototodika ry Petera raha mba teto sao Jesosy etsika Petera fais comme lui zay Petera nonka nitsangana ry tafiotra mangina ozy le tafiotra maika nampitahorany tsara tozy le rivotra tam'le sambo tozy izy Petera tena tsy mety le izy tsy mety potra avy any Jesosy nandeha eny ambony rano yes ozy Jesosy aizonareo koropaka tsy azonao veroka mihitsy ny fomba itsy anany tompo anao eo amin'ny lanitra ao ndraso ane efa tantaran'izay indray mandeha koropaka atao le am'izay tozy Jesosy aza matahotra za ihany ty raha ianao ary tefelo manantona anao hoe tonga dia midongo mpivelona be ohatry ny zaza sokondia raha ianao tefelo anantona anao tozy Jesosy izy sy nyteny hoe aza mandefa miletrika eo fa ahoana ny tenenina avy manatona tena tsy haiko nareo aloha fa kilasy mpanarato tsy mahay milomantona tsy hoeny amin' Jesosy tafiotra amin'io mbola tsy miseo kalme rehefa dobo amin'izay izy réflexe voalohany Jesosy blou fonjeo blou tonga dia niraisiny Jesosy ny tanany amen natsanga an' Jesosy mbola tsy nitsatra ny tafiotra fa vao niditra tao anaty sambo ozy izy Jesosy jereo vao nanitsaka raha zany teo dia zay hoe esondray hoe tongotra ao avereny farany kely hoe satria maninona zay nataony tany amin'ny lasa afaka averiny androany zay nataony ray mandeha afaka ataony indroa le vavolombelona be dehibe reny afaka averiny eo aminao dia mba hainao indray no milahatra eo paster santra tamin'ny heriny anazy amin'ny témoignage marika toko 9 mofo 10 nampitomboana hvkl tsy omby 10 tampotampoka teo indray 4 arivo indray nofokisana ary le roa ny tonga dia amanarivony foana fa nahavariana mofo 7 indray ny aingany fa zay Jesosy ohatrany tamin'le 10 le 7 le natao tamin'izay afaka averin'androany tia laza aminao tsy miova ny Andriamanitra ao zay naseho ny tany amin'ny lasa afaka averiny aseho eo aminao fa maninona le izy ny tsy miverina ka ianao ary tsy matadidy an'le izy andraso aloha andraso ane fa maninona pastera tsy miverina le mirakla ka ianao ary tsy matadidy koa izy an'izany tamin'izany rehefa mba misaotra tamin'izay nataonao rehetra izy rehetra dia Andriamanitra efa miteny hoe listeo izy rehetra mba listeo ane oviana Andriamanitra niaro anao mety niepita ianao badenina be tonga dia nisy camion tonga dia nisakana an' Jesosy dia tsy maty ianao misy zany zany zao tsarovana saotra Andriamanitra fa narovanao nisy fotoana hitan'Andriamanitra makina kely ohatry ny paosy tsisy inina zany paozy tarehanao dia misy telefônina maneno tililililili tonga ny vola tilililili vola be tilili dia raisinao le izy allo afaka mahazo hoe mivola angaty numéro anao ty Jesosy nanokatra an'izay tamin'izany dia zao ianao ohatrany tsy mihinao an'izany tsony nisy fotoana ianao narary tena tsy hitanao zay atao farmasia mihidy
telefônina tsisy crédit. Pastera tsy teto fa tany Alemania. Fa nivavaka ianao Jesosy, tena tsy maintsy tonga dia direct any aminao ao miantso. Ary niaraka tamin'izay dia niefitra le fanaintena. Voninahitra an'Andriamanitra. Ary niaraka tamin'izay dia niverina fifaliana. Dia mba tady dio reny fotoany reny fa niaraka taminao Jesosy fa aza mifananiny ao. Teneno akaikinao, aza maivanina ny efa niarahanao taminy hoe. Farany izay naseho teo amin'i Jesosy dia tia naseho eo aminao. Hozy izy Jesosy, tahaka ny nandrahandray aho no andrahako anareo ihany koa. Jereo anie, nandeha teny ambony rano Jesosy, dia Petera koa nasainy nandeha teny. Ohatra manome sinina izy hoe izay asehoko azonao iainana miaraka amiko. Amen na? Hozy izy Jesosy, raha eo teo amin'ny hazo fijaliana. Mamela ny elo fa tsy fantany anie izay ataony. Tena mamela ny elony. Iny koa Stefana nefa miainga avy any mivaky. Tanao le film hoe fa mbola navita mivavaka Stefana hoe, hozy izy mivavaka Stefana anaty moment iny. Tomboaza tao elony an'izy. Ohatran'le niainan'i Jesosy. Ka le izy zany tsy le mandeha ny ambony rano ihany fa le mamela eloka koa. Tenenina akaikinao, tsy le mandeha ambony rano ihany fa le mamela eloka koa hoe avy re zay. Tonga dia nitsangany Jesosy. Mangataka ny famelan-keloka ho an'ny reto fe ianao. Zanako raisy ho aho. Nitsangany Jesosy. Avy. Mbola tsy vita ny asanao. Tsy manino Stefana fa miaraka aminao aloha andraso aloha. Mila toiziny. Izy dia afaka manohy eo. Faiza ny akanjonao? Tasomony Paoly izy. Dia Paoly zany manohy. Ben oui. Sehony amin'izay. Vonoany kristianina e. Sehony Jesosy amin'izay. Vonohy iza. Azonareo ve? Kristianina. Fa izy ianao. Zany Jesosy. Le enjehanao. Sanatria za tsy manenjika anao. Fa mpanaradianao no enjehako. Io aleluia aloha e. Taovy aleluia mafy tsara aloha e. Hozy Jesosy, raha manenjika an'ireny ianao, dia za no enjehanao. Courage namako. Miadinao Jesosy. Novainy Jesosy satria nisy olona anankiray niaina ohatr'azy. Mahita olona mialeto mpamela. Mamy anie zany teny zany hoe mpamela eloka tsisy ohatr'izany. Ao an-trano any amin'izay ale tonga dia renao mihitsy hoe tsy mavesatra ny fonao fa manana ny fiainan'Andriamanitra ianao. Afaka mototra nizaniza. Amen. Luc 24:31. Rehefa avy nisokafana ny masony zareo teo amin'ilay fandraisana, hozy Jesosy, raiso mofo. To dia nanjavony Jesosy. Vita koa ny fitoroiteny tamin'ilay tandapo Etiopiana, vao vita ny batisa, nanjavona koa Filipo. Izay nataony Jesosy, afaka verina eo amin'ny olona. Mena! Andriamanitra atao amin'ny Kristy, androany, Kristy ao anatinao. Jesosy zanak'Andriamanitra tokana, fa ianao sy za lasa zanak'Andriamanitra to azy. Amen. Raha izay fomba fijery be dia be ny tany saina izay, tsy tokony olona kivy ianao miala eto. Manana fitaovana ianao, dia ny masonao, afaka hijery le tokony hojerena, atonga anao tsy ho resy. Ndao tsika hitsangana ianao. Mangataka lioan-joda hiakatra vetivety sy tsika hira anankiray dia sady zaraina mofo ataontsika le hira hoe ianao no alfa sy omega ny sady. Raha aminaran'i Jesosy vao manao anay ny fandresena. Ohatry ny sarotro zany satria tsy mahay mijery zay. Fa nampianao tamin'ity maraim-baovao eto amin'ny latabatra fiombonana. Tsy navelanao ho kiviany tanymaso izay, satria ampaherezinao ao amin'ny tsy tanymaso.
aoka izy fiovana eo amin'ny fomba fijery ay ametraka ampahatsorana fa ady tokony ho lalovana teneninao fa hanina lazaroso matory ambaranao fa lazaroso maty ambaranao fa matory aoka ny tsiraray avy rehefa hiala eto tompo ao anana fomba jery feny fiombonana aminao a fa zay efa natao tany aloha dia lehibe lavitra tokony ampatanjaka sampaherin'ny any anatinay mihoatra noho izay hiandrandranay sy andrasanay mba ho ataonao any amin'ny hoavinay sotra betsaka Jesosy fa Andriamanitra tsy miovy ianao a zay naseho anao hatramin'izay na teo amin'ny fiainan'ny hafa afaka ho hitako tany amin'ny lasa afaka averinao androany ary zay nataonao ny ray mandeha afaka averimberinao eo amin'ny fiainako ary zay naseho teo aminao Jesosy a dia afaka hiainanay ao anatin'izany a tsy le mandeha ambony rano fotsiny fa le afaka mamela heloka an'ireo mijoroko fahavalo a manao ny fomba rehetra aminonanay endreny amamin'ny fafana manahaka anao sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny fitiavanao sotra ny amin'ny famindraponao raisy ny voninahitra zay mendrika anao hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay ianao tokoa le mahita ny farany hatramin'ny voalohany ianao le alfa ianao no omega ary averiny aminao ny voninahitra fa anao zany ary anao mandrakizay tsy misy afaka maka ary tsy misy azo omeny izany fa mendrika eo anao eo amin'ny fiandriananao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Mandritra ny tononkira-panahy ty a dia manokana fotoana misaintsaina ny zavatra efa nirahanao tamin'i Jesosy ahafahanao manomboka vaovao amarana ny taona ray manontolo. Amen. Usy fanahy tena rehetra tsy misy fetra naiza lea ninona tao voiko hoanao hiderananao tompo zaho manontolo anadrasa anao ry avo indrindrao fisamo no lehibe mihoatranao ry Andriamanitry ny Andriamanitra zaho manontolo anandratranao zaho manontolo anadrasa anao ry avo indrindrao fisamo no lehibe
Sotranao zay raha minaran'i Jesosy a fa ny fiarahana aminao dia tsy ho fifandraisana ara-pahagagana fotsiny na eo amin'izay ilaina fotsiny fa tianao zay hanana fifandraisam-piombonana tena communion aminao atsiaro ireo tantara tsara rehetra tany amin'ny lasa zay efa nataonao efa nampandalovinao teo amin'ny fiainanay ary ireny araka ny fanambaranao dia lehibe lavitra no zay mbola andrandrainay ho toizinao. Aoka tsisy avesatra hiatrika ny volana vaovao, aoka tsisy aratra na arary na anaintaina fa napatsapana kosa fa Andriamanitra mahery ianao, Andriamanitra tsy miovy ianao ary Andriamanitra mahatoky ianao. Misaotra fa teo amin'ny latabatra rehefa niaona tamin'ny Kleopasy ianao, rehefa mivakianao mofo dia nahiratra amin'ny mason'izy ireo. Inonay amin'ity tolakandro ity ihany koa fa amin'ny alalan'ny mofo izay nofinao sy ny ranom-boaloboka izay ranao dia isy fiatraikany eo amin'ny fanahinay, eo amin'ny ainay sy eo amin'ny vatanay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Niala izay namadia anazy Jesosy alohan'ny hiatrika zavatra faran'izay mafy be dia nandray mofo izy dia niteny hoe ity ny tenako izy izay mivakiana ho anareo. Zao ny atao fahatsiarovana. Nanomboka teo dia fomba fijery hafa mihitsy no niatrehan'ny zavatra rehetra. Tsika mety nahita hoe mafy le ny kapohana, le ny samborona, le ny fantsiana, le ny satrohana tsilo, le ny rorana, le natao mitanjaka na fahambaraka, nanta teo amin'ny hazo fijaliana no le foniny fa fomba fijerin'i Jesosy efa mahita izy. Ho Jesosy natongavako ny efa mafy lavitra no ny afahako mamonjy andreo. Dikan'izay matoa tonga tsy maintsy tanteraka ny famonjena. Dia ny sainanao izy, no misy zanako izay. Very izy raha tsy mandeha amin'ity lalana ity dia nikeny le lalana, vita soa le lalana, voavony sasy ianao. Izany mahatonga antsika manokana fotoana tahaka ny androany io Jesosy. Misaotra betsaka fa raha tsy teo ianao dia very ary efa potika ny fiainako ary efa tsisy hojerena. Fa androany manokana kosa dia taria amin'ny fanahinao hiverina eto aminao indray androany, andreny teny fananganana, teny fampaherezana, mampatsiaro fa hampandresy andrainao amin'izay dingana manaraka. Misaora azy. Aoka hiratra ny masonay Tompo, ahitanao. Aoka hisokatra ny masonay, ahibanjina anao amin'ny anaran'i Jesosy. Raisiny Tompo ankoka ny ranom-boaloboka dia izao no teneniny. Teo izy ny kapoaka fisaorana. Raha latsaka ho famelana ny heloky ny maro, ho fanombohan'ny testameta vaovao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo nanononako amin'ity tolakandro ity indray fa voavela heloka ianao. Mianga vaovao amboary tsara fiarahanao amin'i Jesosy. Zavela izy fotoana ka alahelo izy ao anatin'izay atao izay tenenina sy isy saintsainao. Io rahan'i Jesosy io rehefa hitsofoka ao anatinao dia hanadio zavatra be dehibe. Hanadio ny fanahinao amin'ireo karazana fahotana, hanadio ny ainao amin'ireo karazana saintsain-dratsy, hanadio ny vatanao amin'ireo karazana loto any amin'ny ra, any amin'ny rein, any amin'ny tova. Tonga dia mietraika 3 ans amin'ny anaran'i Jesosy. Saora azy. Saotranao zay ray amaran'i Jesosy ny amin'ny fotoanandroany. Tsy tianao izay ho reraka eny an-dalana. Tsy tianao izay ho kivy eo mpiarahana aminao sy hoe mpanarahana anao. Raha sanatry ka diso fomba fijery. Sarobidy aminao loatra ny zavatra ho hitanay araka ny teninao tamin'i Jeremia hoe inona ny hitanao? Alohan'ny ainga dia inona ny hitanao? Amaritra zavatra be dehibe izany. Aoka ho tonga fiainam-pisaorana, fiainam-pankasitrahana ary fiainam-pionkofana maro eo anatrehanao ny fahafahany indray manaiky hanaova ny fomba fijerinay. Tsy ho tahaka an'izay fomba fiatrehany hatramin'izay amin'ny anaran'i Jesosy. Dao ataontsika ilay hira hoe ianao no ilaiko, ianao no iriko dia avy eo miditra amin'ny raharaha amarana antsika amin'ny fotoana rehefa avy eo. Ataontsika teny amin'i Jesosy be dehibe ny zavatra manjoy eo amin'ny fiainako fa ianao no ilaiko. Tena akaikinao Jesosy ny ilainao avy ireny izay Jesosy ny ilainao
amen. Enao no ilainay Jesosy, enao ny fahafenona ho anay, maminay anao amin'ny anarany Jesosy, amen. Ianao milay, ianao no iriny foko, ianao no ilay, tariwaitana. Azao ianao no ilay Jesosy. Ianao no ilay, ianao no iriny foko, ianao ireny Jesosy, ianao no ilay, tariwaitana, ianao no ilay, ianao no ilay, ianao no iriny foko, ianao no kavanana ny ivavaka ho anao ray aminaran'i Jesosy rehetra izay voniny indray hiatrika ny hoavinay miaraka aminao amina fomba fijery araka anao mba tsy monomonina na ho tivy sy ho reraka eny an-dalana hitombo tsy ho zaza fa ho lehibe afaka tena iray lalana aminao anaradianao mankasitraka sy misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa bostenao tena ampatanjahanao mihitsy ny toe-piankofana ny anatinay mba ho tena sakaizanao zay iombona fomba fijery anao iray lalana aminao iray fiainana aminao tsaroviny tsirairay avy zay tonga eto eo amin'izay fahadisoana fomba fijery eo ka andray fanafana izy androany ho fomba fijery vaovao miaraka aminao hiatrika ny zavatra rehetra ianao anatanjaka ny reraka anasitrana ny marary izaniza marary tonga eto androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ny mofo sy ny ranom-boaloboka izay nisotronao teo izay tena sy rahan'i Jesosy mikorina ao anatinao izao reo fotoana izao dia antidote na fanafody miditra andravana izay tsaraka sitrapon'Andriamanitra ao anatinao ninninona fomba fijery diso na fomba fijery ratsy mety nahazatra anao hatramin'ny androany miala zany amin'ny anaran'i Jesosy ary io fanentaina sy fampahoriana eo mivatanao io amin'ny anaran'i Jesosy no hanononana sitrana ok anao ho maivamaivana miala eto ary ho salama tsara tsy miverina aminao tsony io fanentaina sy fampahoriana io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta na mety any amin'ny vavony zany na mety any amin'ny lalakanina na lalandrivotra mety any anatin'ny fo zany mety ho resaka ratram-po na mety ho alahelo na vesatra avy any amin'ny lasy avy amina zavatra nitranga amin'ny anaran'i Jesosy no hanononako fiadanana ho anao mandehana fa ho tehirizina ny fijoroanao ary Andriamanitra hanosika anao
ahitanao ny voninany amin'ny androm-piainanao. Amin'ny anaran'i Jesosy nanononaka fandresenao anao. Misy fahagagana eo amin'ny lalam-piainanao. Amin'ny anaran'i Jesosy nanononana fahombiazana feno amin'izay rehetra ataonao. Fiainam-panahy miorina, fiainam-panahy mijoro, fitombonao ao anatin'ny communion sy ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiaka mafisika ao Jesosy a, mahazo toerana vetivety. Alleluia. Alleluia. Fanamiaramatsika amin'ny anaran'i Jesosy a. Fanentanana kely fotsiny a, tadidio fa ny fihetsika ataonao a, manoloana ny zavatra rehetra dia tsy lasa toetra. Le fihetsika tsy lasa toetra raha tsy miverimberina. Zany hoe fandresena tsy afaka no hitanao le fandresena raha tsy miverimberina le fihetsika asehonao. Dia izay fanentanana izay tiako hanentanana antsika tsirairay avy hoe rehefa zatra mihaino tenin'Andriamanitra ianao dia izay vao velona ao anatinao le izay vao afaka mivoaka. Dia izay vao resy lahatra ianao hoe izao ny tian'Andriamanitra atao amin'ny fiainako, afaka ny andresy aho. Dia izay ny antony tsy hoe tsisy atao tsika ka hoe mila manao sekoly isan'andro, mila fanatrihan'Andriamanitra foana. Afaka atao isaky ny zoma fotsiny tsika mihoneto, isaky ny sabotsy fotsiny efa ampy izay, efa izay foana ny ainana hatramin'izay. Fa matoa ny tompo manome fotoana antsika alatsinainy, talata, alarobia, zoma, sabotsy, lahady koa ny amin'ny toerana izay misy antsika any. Misy antony izany satria tian'Andriamanitra hivadika toetra lasa mivoaka fandresena eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Amen. Raha resy lahatra amin'izany ianao dia mitadiavan'Andriamanitra foana, mety tsy afaka ianao le alatsinainy, talata, alarobia, etsy amin'ny supérieur Analakely manomboka amin'ny fito ka hatramin'ny valo sasany eo, mety tsy afaka ianao. Mandeha ny radio 90.8 FM, mandeha ny hvkl-mission, mandeha ny teny manafaka ao anatin'ny Facebook, mandeha daholo izao rehetrarehetra izao. Araroty fa reny a afahantsika tsara mitaizany ao anatsika dia lasa le toetra tian'Andriamanitra apetraka amintsika, lasa toetra tsika tokoa. Dia lasa hafa mihitsy ny fiainantsika. Misy maniry an'izany ve loha eto sa dia variana fotsiny dia eny izay aloha izany fa dia izay aleny eo aleny. Fa tena ahita n'Andriamanitra miseho amin'ny fiainanao manokana ianao. Amen. Amen. Latsinainy izao a sekoly mpamahana olana manomboka amin'ny fito, amin'ny valo sasany dia efa mirava. Fa tsy hoe amin'ny sivy na amin'ny folo. Matoa le izy koa latsinainy dia dikan'izay zany anisany ohatran'ny be olana be ngamba antsika. Dia tonga dia latsinainy dia efa tonga dia totofana an'iny hoe tena tia ny sekoly, tia ny famahana olana, tia ny secret, tia ny zavatra. Dia misy toetra tian'Andriamanitra amboarina zany hiatrehana an'izay a, dia mivonona. Talata vao vita ny olana dia tongavana koa ny fanasitranana, satria mila sitrana ny fanahintsika, mila sitrana ny fiainantsika. Misaoran'ny tompo larobia sekoly tokantrano. Dia ny zoma moa mazava ho azy eto ny fotoanantsika amin'ny efatra, sekoly mpanotronana sabotsy tahaka izao. Ataontsika hitsangana, andohantsika hisaotra ny tompo, afaka nanateraka amin'ny fanatitra. Injiro aty andoana raha ny tananao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta, misaotranao zay tompo. Misaotranao zay fa dia nihinana ny tena fihinana zay androany a. Ny sitraka ary ny sotro ny tena fisotro. Androany koa zay tompo dia nampianarinao mba tena hoe hiova fomba fijerana vao ny fisainanay. Misaotra tompony amin'ny zavatra izay nomenao rehetra amin'ny alalan'ny mpanomponao a. Dia tahio manokana koa zay tsirairay avy manantanteraka ilay aza miseho foana, tsy mitondra fanatitra eo amin'ny fanatrehanao. Tongeto izay ny tenanay ny fanatitra voalohany tompo, atolotray anao. Ninona zavatra mety mbola manahirana ny sainay dia fantatray fa ianao momba nay mandrakariva mbara-pahatonga fataperan'izao tontolo izao. Omarina aminay tsirairay avy zany ray. Tahio ny tsirairay avy isa-tokantrano amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andaontsika tehaka mafy a, voninahitry ny tompo. Alleluia. Raiso ny tsotra azo hitonona amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanao any Jehovah ka hiaro anao a. Ampamirapiratra ny tavany aminao any Jehovah ka mindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao any Jehovah ka nome anao a fiadanana. Mahita fa ho mason'i Jesosy ny masonao. Ary ampipita fiadanana sy fitiavana zany a. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy ho reraka andalana ianao.
tsy ho lava eo mpiazaka zahany zany tsony ianao tsy hisan'izay mangatsika sy miverin-dalana fa isan'izay mijoro ary voatahiry fijoroanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo amen. Teny Jesosy daholo veloma tompoko. Mandraky omeko anao ny fiainako andray anao fa sakaizanao ianao no faniry afaka ny toeranao sy ameny afo